Tsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja indray amity zoma fa 9 ny volana Jolay 2020 ity dia tafaradalana indray tsika amin'izao fotoana izao hanaovana ny arahaba ho antsika eto an-toerana sy any ivelany. Somary sahirana ihany manonona an'ireo toerana marobe izay mandray ny fandarana miara-manonja ary mandefa ny hafatra aty amin'ny mpanentana sy ireo teknisiana zany ny amin'izay hoe kokoa sy fiarabana ho amin'ny fanarahantsika ity fandarana mamitsika ity. Zany rehetra zany dia hanaovana ny kokoa faobe zany na ny arahaba faobe naiza na toerana misy atsika na amfiry andraisantsika satria dia misy ny mahazo amin'ny ora mitovy, misy ny taradiny ray, misy ny taradiny roa, misy ny taradiny valo tahaka ny any États-Unis sy ny any amin'ireo toerana izay lavitra arakaraka ny ora zany izay tsy hitovizana moa maneran-tany zany fa ny zava-dehibe dia mandray isika an'ity fandarana miara-manonja ity ary mitondra ireo sosikevitra marobe tena mahafinaritra satria atao anatin'izay fanarahantsika ny fandarana miara-manonja izay dia betsaka ireo sosikevitra izay inomentsika zany fa anisany tena misongadina amin'ireny dia hoe tsy vitany mitsikera ihany tsika fanoherana tsika, tsy vitany ihany koa tsika izay mikoroka zavatra tokony koroana izay tsokony ho fantatry ny vahoaka fa ny fanamariana izay nataontsika dia hoe mahafinaritra ilay fampianarana, ilay fanazavana amin'ny endrin'ny fampianarana, ilay fanadidina amin'ny endrin'ny fampianarana, fampatsiahivana ataonareo ekipa miara-manonja dia voarainay tompoko izany rehetrarehetra izany ary dia isaorana antsika satria dia ny fanarahantsika fanjohintsika ity fandarana ity dia mihaino zany tsika amin'izay zavatra ambaran'ireo mpanentana sy mpaneho-hevitra atao anatin'izany miara-manonja izany. Aterina hatrany zany ny arabaina, ny arahaba ho antsika any amin'izay sehatra rehetra misy atsika rehetrarehetra any. Katroka trarany tamin'ny 7 ora sasany izay hanomboantsika ity fandarana ity amin'ity androany ity ny hiaraka amiko eto zany hanadiady, hamakafaka, hanentana, hitondra ny vaovao sy ny tsara ho fantatra ary hitondra an'izay endriky ny fampalalana sy ny fahalalana ankapobeny amintsika izay dia ny solombavamboaka faefatra, fahadimy, fahenina avy ato anatin'izay hoe Antananarivo renivohitra izay 456 zany tonga dia ho avy eto daholo zany 456 zany fa efa eto akaiky eto ny solombavamboaka ny Madagasikara voavidy tetsy amboribory tany faefatra dia Rambosalama Emilien efa miomana any ambadika any koa ny solombavamboaka ny fahadimy dia ifetra ary efa miomana any ambadika any koa ny solombavamboaka ny boribory tany fahenina dia Todsoandriamampandry zany dikan'izany dia hoe tena mafonja ilay hambarantsika amin'ity androany ity ary izay hatramo zany zava-dehibe sy mibaiko ny miara-manonja dia hoe ny fampizarany izay mahasoa sy mahatsara ary hitondrana ihany koa ireo tsikera sy ireo lafin-javatra tsy mahomby amin'izao fiainan'ny firenena izay ary izay ny rôle na opposition dia mbola hiverenantsika mihitsy zany satria rehefa niarakantsika tamin'ny herin'ny zoma teo tamin'ny député Todsoa dia niresaka mikasika an'izany resaka fomba fanaovana politika sy ny etika politika izay dia betsaka tamintsika nitondra fanamarena hoe avereno iny fa na le fomba fanonona azy fotsiny le politika sy la politika ara dia mahaliana anay sy hoe niendriky n'izany tena hoe etika sy hijoroana eo amin'ny lafiny idéologie politika zany dia inotsika zany fa mety mbola hafaka hifampiresana ny député Todsoa zay fa tamin'ny farany teo koa tsika zany fa tamin'ity herinandro ity ihany niaraka ny député ny 4e arrondissement dia resaka fandriampahalemana fotsiny tena ny fampiresahantsika tamin'ity satria rariny sitsiny zany solombavamboaka ny Madagasikara izy fa aza toloana olona faharoa ny tafika malagasy tamin'ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tsy vita amin'izay fa dia kolonely izy na dia misotro ronono ary lefitra voalohany ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra fon'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana zany andraikitra lehibe sy makadiro zany dia mibaby ny traikefa izay heverintsika fa tsara ifampizarana ho an'ny vahoaka malagasy ka arabaina indray zany tonga somatsara eto amin'ny plateau ny solombavamboaka ny Madagasikara Rambosalama Emilien avy izy ity dia alevantsika satria mandeha ny fotoana liana ihany koa nareo te ahen'ny fanazavana sy ny adiady sy ny fakafaka samihafa izay irahana amin'ireo solombavamboaka ny Madagasikara ireto nefa nresaka fandriampahalemana ny député tsika tamin'ny talata lasa teo raha sy diso député Rambosalama Emilien ary tsara ihany aloha mampatsiahy zany fa anisany dingana sy ezaka ataonao amboribory tany izay misy anao dia ny fitondrana sy ny fametrahana ireo vavahady amin'ireo elakelan-trano sy ireo fokotany
tany zay mamay zany ka tokony hisitraka sy azo izany ao anatin'zany boriboritany faefatra izany raha sy diso raiky amin'ny 30 na 2 amin'ny 30 fokotany zany boriboritany faefatra zany diky zany fa miezaka amin'ny tandrifiny solombavamboakatsika miraba monsieur le député tonga soma tsara ndraytsika eto amin'ny miara-manonja de miandro sy mihainao antsika indray zao tontolo zao misaotra betsaka na mifitenenina namana faniry dia miarabo anao koa ary ombako manana ny kopakopa tanana atao amin'ireo namantsika any ivelany izay sy eto an-toerana manaraka sy miaino izao fandarana izao indrindrindrindra ianareo hoe zay miandry ho teneno mba teneno agny tanànanay de tsy tenenina eto etsiny zany hoe nareo any Canada any nareo a Frantsa ao nareo eny amin'ny tsenanamotana sy eny amin'ny fahasankarana zay anatin'ny boriboritany faefatra ianareo any ambanja moa de hoe zay mijery amin'ny tsy efa tsy mahita ny télé amin'ny Canal Plus ndretrretra tsony fa de aty amin'ny Facebook zay manaraka sy aty amin'ny YouTube de tsy adinonareo fa tenena ary indrindrindra nareo mifatry vakina karatra manarak'izay dia tsika mbola amen'Andriamanitra fahasalamana ohatran'izao mbola afaka mitava sy midinika ohatran'izao ary afaka miresaka mampita vaovao mivahoaka dia ataoko fa rariny sitsiny raha misotra an'Andriamanitra lehibe tsika mbola afaka miresaka ary nomeny ny fahasalamana ary dia raha malala moa fa mbola miara-miaina amin'ny coronavirus koa tsika misy raha namatsika fa mbola misy ny lavo dia mampionona sy makahery ireo fianakaviana nanana ny havana lavon'ireny ny aretin'ireny ary makahery koa ireo zay mbola mitsabo amin'ny any amin'ny any tokantrano zany na any amin'ny toeram-pitsaboana any marina tokoa namana faniry fa tamin'ny talata taotsika dia ndresaka momba ny fandriam-pahalemana ary arakaraky ny tenena anazy vao mainka nitrangany ny zavatra ary tena mampalahelo satria any Akazobe any dia misy mihitsy natin'ny ataka miarime ary tena basy ny mpitandro filaminana mihitsy no entina any Ambatondra zakany famakina tranon'olona ny eto Antananarivo tsy lazaina tsony ka efa nitenenina teto ihany ny amma hoe mpanohitra atsika tsy manao fanoherana botolo fotsiny fa mitondra ny fanampiana zany hoe inona ny tokony atao sy ny rehetrarehetra dia efa natsipy tamin'ny mpitandro filaminana zany rehetra zany natsipy tamin'ny hoe force de sécurité ny amin'ny fanovana mipaikady sy ny fametrahana an'ireo olona zany hoe occupation spatiale du terrain en permanence mba ahafahana tena mijery akaika sy manaramaso inona zava-misy any ka efa tsipy any zany tsy iverena amintsika tsony fa tsika indray nefa tsy alatsika roatra hoe manontany hoe mbola tsy ampy le teo fa inona natao dia zoanareo manontany satria tsy afenina fa nareo rehetrarehetra reo zandriko daholo nareo ary tsy za mihitsy andeha an'olo-bato mafana anareo zandry amin'ny resaka momna fandriam-pahalemana fa jantsika hoe ny namana faniry fa mietika eto indray dia ndresaka momba ny fahasalamana ary tsy miteny aty fahasalamana ty erany zao tontolo zao indrindra ty fiadina amin'ny sy fihetrehana amin'ity Covid-19 ty ary tadio fa Madagasikara dia tsy afaka miolon'olona amin'izao fa indrindra tsika amin'ity nosy ty dia tsy maintsy miaraka aman'olona fa tsy afaka hoe andeha hitokamonina amin'izao ka rariny sitsiny raha ohatra hoentina afantarina amin'ny vahoaka ny inona zava-misy inona no iainantsika amin'izao fotoana izao ny fahasalamana matsy dia anisan'ireo atao hoe zavatra anankitelo lehibe zay andraikitry ny filoham-pirenena zavatra anankitelo zany tena tsy maintsy jereny filoham-pirenena dia voalohany indrindra fiahinany ny ain'ny vahoaka dia ny resaka fahasalamana zany ny zavatra faharoa dia ny défense de l'intégrité du territoire zany hoe fiarovana ny tanin'ny Madagasikara ary ny fahatelo farany dia ny fiarovana ny arem-pirenena sy ny ekonomia ary ny vola malagasy zany ka izay no resaka hoe alao aloha jerena mihitsy le fahasalamana fa raha tsy misy fahasalamana tsisy ninona vita eto ary olona salama no afaka ampandroso ny firenena sy hitondra ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ambombony kokoa ka raha ny fiahinan'ny fahasalamana ny vahoaka zany no resahana dia mialatsiny fa ohatra ny tolasa fahazarana fotsiny ny an'le ny antifanjakany ty zany hoe raha dokotera zany resana raha dokotera mitsapo de ohatra milalao aretiny ty fanjakany ty ino nanaovako an'le izy hoe lasan'le ministera lasany hoe efa etiny ny Covid-19 de
zao no atao fa tsy misy fanarana sy fanampiana an'le vahoaka na kely aza zany hoe raha tena tianao zany le vahoaka de ampinao izy inona ny antony de zao isika Madagasikara de anisan'ny firenena faran'izay manitra indrindra zany hoe faharoa amin'ny farany dikan'izany zany de ny vahoaka ataoko hoe na ny atao hoe pouvoir d'achat ny vahoaka de tena am'le ambany de ambany mihitsy fa tsy zara raha mahavelona isan'andro hoe ka ity fanjakany ity tsy miditra lalina amin'izy fa faly miteny fotsiny hoe ataovy zao atao apetraka ny fiarovana ny vavasorona sasana matetika ny tanana tsy mifandray tanana sy ny rehetrarehetra fa ajana ndray metatra fa tena zavatra tena tokony ataony mba ho fonganana zany ty aretiny ity dia tokony ampiana mihitsy le vahoaka satria tena mahantra zay no ndako hoe manao routine fotsiny tenenina fotsiny izy hoe ataonareo vahoaka zao fa tsy mijery izy hoe manana fahefana mividy am'izany ve le vahoaka raha tsy ame ohatra anao fotsiny aho zao menaka ane zay nanenjehana président Valmanina tamin'ny 2009 hoe atsika tady menaka 500 litatra ohatrinona menaka zao fa raha vakely mora indrindra 7 de tafakatra ray alina misy 2 sy ray alina hitanao am'izany ary de ahoana le vahoaka kely mikarama 3 ary izy ve de afaka hividy ino izy teo ary vavasorona isan'andro nefa 500 mora indrindra am'ireny ahoana tsy apily le fanjakana zavatra any hoe raha tena tiana ny vahoaka de fantatra ny fahoriana fantatra ny fanotran'ny vahoaka fa de apininareo amin'ny ary vavasorona fa manina tsy atao amin'ny fanjakana zany raha tsy temy fotsiny hoe raha ny am'izao fotoana zao ny resaka simenitra efa antenena teto moa zany fa hoe tafakatra 7 alina fa any amin'ny Marolambo any ane na manavaniry ka simenitra anankiray raha itsy nefa 5 sy 4 alina sy 7 sy 4 alina teto ka eritrereto am'izany hoe zany ny fahasairanam-boaka am'izao fotoana zao kanefa tsy ampiny le mpitondra fanjakana enao raha mandehany ianao de mahita le olona manao an'le ary vavasorona le ary vavasorona zay tena efa tandalerina mainty raha tsy azony Covid ary aretina no azo zany tokony mba apily le fanjakana amin'ny fiarovana le vahoaka amin'ity Covid-19 ty fa zany hoe tsy manam-bola tsony le hividianana an'io kasibosy isan'andro fa tokony mba hijery le fanjakana hoe ty misy kasibosy ty misy savony de mba mijery rankosonareo naovana ty zavatra ty ka zay lazaiko hoe ohatra manao travail de routine ty fanjakana ty amin'ny fahina fahasalamana vahoaka fa tsy tena miditra lalina amin'ny tena hoe inona zavatra tena tokony atao zavatra azavaiko le izy zany hoe inona tokony atao zany de hoe zavatra tsotra indrindra dia fanampiana vahoaka am'izay kasibosy zay amena izy zany raha ampiakarina ambonimbony kokoa de maninona le testany tsy atao be de be mba hanafonganana ty arety mandozy ty zany tamin'ny 13 zao de 519 no testa natao dia 13 juillet teo tamin'ny 13 juillet tao dia 5 no hita zany hoe le 5 zay zany no hita amin'ny 519 zay kanefa mino fa ny olona any amin'ny tokantrano any misy tonga de mahita le symptôme tonga de makany amin'ny dokotera zany hoe raha io 519 fotsiny natao de ohatra mamita tena ihany le fanjakana ary mamitaka amin'ny vahoaka fa mila atao be de be io atao inona fotsiny vola eo ampelantanana tsy hijerena n'izy zay fahasalamana ny vahoaka zay jerena ny fahasoavana ny vahoaka zay fa limité ny ohatran'io zany hoe raha limité io zany dia ohatran'ny manina moa izy teo ohatran'ny asa zara raha manao zany fa tsy tena hoe miditra amin'ny lalindalina koa mitrika fiahina le fiainana le vahoaka zany hoe raha ny tokony ho izy zany raha misy an'izay zavatra zavatra mitranga de tokony velarina le izy fa tsy limité na ohatran'io le test atao fa tokony ho ampitomboina zany faran'izay tena hoe fototra sy madinika zay nytenen'ny député Ramboasalama Emilien zay ary aina vahoaka amin'ny ankapobeny le resaka distanciation zany hoe elanelana 2 metatra le resaka geste barrière miezaka manao zany vahoaka malagasy fa raha tsangona tokoa député Ramboasalama Emilien ary sendra mipapatsaray tsombovavy tahaka an'izay fa niainana teo aloha ka tsy maintsy trangan'le aretina vahoaka malagasy na le fitaovana raha tsy ampy
zay ny tena olana am'izao fotoana zao le concentrateur d'oxygène lay bouteille d'oxygène sy sisa sarotra be ny famatsiana teo ary raha misy an'izany ndray de manao ny ataony ndray ny jirama satria raha ny vaovao antsika ndray am'izao fotoana zao mazana be le fiodediny le delta na delta plus quelque part any ambadika any engany mba tsy ho tonga aty amintsika fa reto moa fanjakana milaza azo katraka de asana teo tamin'ny fiaramanidina de teo tamin'ny botry fa mampatahotra be raha arak'izao fomba fiasan'ny fanjakana zao ka ahoana ny fitaovana vavety mety mba misy na azo saitsainina ve zany deputeram-boasalama Emile raha arak'izao gestion ny santé ny fanjakana zao ny marina mihitsy zay teninao zay mifaniry fa ny tonga moa de fa ianao ny tonga aloha fa ho tenaiko mihitsy ny hoe zany séquenceur zany zao tokony ho tonga eto mba hijerena marina ny hoe inona marina ty tonga eto amintsika ity fa tsy faly fotsiny miteny any ambadika any hoe mbola tsy tonga eto amintsika le covid le delta satria maninona raha atao ny fitiliana de mbola makao amin'ny institut pasteur ny institut pasteur mbola tsy manana an'io koa eto fa mbola makany ampitan-dranomasina makany ampitan-dranomasina isan-kerinandro vao misy roplanina ny fanaovana azy ihany tsy haiko na firy andro verina eto tapa-bolana de zany hoe araky le fiteniny akizy zany hoe mandeha ny maty fa tsisy inona vita eto zany hoe le séquenceur io zany ary tena mahagaga am'le izy de zao ohatra ny lasako vavany ohatra ary tabebaka fotsiny ty fitondrany ty ary tsy tena tsy haiko izay na tamin'ny volana avril na tamin'ny volana mai hoe séquenceur tsy séquenceur tsika fa zava-dehibe loatra ty ny fiarovana amin'ity covid-19 ty ary mba hijerena le variant de inona ny zavatra mitranga eto am'izao fotoana zao tsy fantatra tsony ny zavatra mitranga eto na le covid le tamin'ny voalohany eto covid dadabe ohatra ny fiteny azy na le ino izy teo variant sudaf ve variant anglisy ve variant delta ve nefa tady io tsara fa le variant delta tya de lazany hoe mbola tsy tonga eto kanefa ao ambadika ao ampitan-dranomasina ao antsinananao de efa misy voa ao efa mitonga ino izy teo la réunion sy amin'ny faritra iny ny variant delta ka eto zany dia aloha zava-mihitsy ndresaka avy misy firenena efatra efa ino izy teo 104 no efa tafiditra ty variant delta ty ary tsika sanatr'izany tsy ho maniry fa ny vavana de engany mba tsy ho tonga eto fa raha zany ny tonga eto de ho zava-doza satria itsika dia tsy samy laza marina am'ty zavatra ty fa matahotra le vavam-bahoaka sy ndretrarehetra dia afempenonao daholo kanefa raha fahitana ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina any de tena zava-doza ny zavatra hitranga eto ary rehefa zavatra tenenina de oka tsy fotana vahoaka fa tam'izany fotoana zany any hoe ay vidy séquenceur tsika fany ohatran'izao ary tam'izay raha ohatra natao sanatriny zany manina moa izy teo ohatrany hoe tsy mahay ve le mpitondra atsika fa de ohatra natao fimeza natao mifandanana tao lasa hoe vidy séquençage tsika ohatraohatran'izay le fandehan'le resaka tao fa tsy séquenceur ka ohatrany mba manina moa izy teo mba ahafahana mandray andraikitra amin'ny zavatra ohatran'ireny dia tokony ho atao zay atonga ny séquenceur io ary tenenina mihitsy ny mpitondra satria ny vahoaka tokony jerena ny fahorian'ny vahoaka fa nareo mpitondrany manana ny atao nareo fa le vahoaka tsy manana ny atao inona mahazo azy dia lasa zava-doza no mitranga eto ka moramora vera ohatra hoe any Tuileries no vohatra de mbola alefa miakatra ty Antananarivo de mbola alefa any an-dafy inona ny azo an'le olona rehefa aveo tsy fantatra hoe inona marina zavatra mahazo azy io ka ny ahako zany dia raha tena lara-pamenana ho an'ny mpitondra fanjakana ny fahasalaman'ny vahoaka ary ataoko fa adidy zany satria efa tsy mikarakara ny fahasalamam-bahoaka ianao dia anisan'ny mamono vahoaka zay tena zava-doza dia tokony ho jerena malaky ny fiadina am'ty covid ty zany fa tsy atao amban-javatra tsy atao resaka routine fotsiny le izy fa manjary
madio tsara fa ny vahoaka no anisany hoe acteur angejabe indrindra amle amin'ny fampandrosoana ka rehefa ny vahoaka no tsy mandeha am'izay izy no ny fiainany de mino fa tsy andeha amin'izy koa ny fiainana zany. Ny fampatsahivana aloha zany mba hoentitsika Deputera Amboasalama Emilien de hoe ny taty amin'ny fanoherana no ny teny voalohany amin'ny hoe mba hiarovana an'ity tsy hidiran'ity Covid-19 ty eto Madagasikara de idio ny sisy tany mba ahafahantsika misoroka zany. De nandraisa ny fanjakana zany ary tonga de aingana be ny fanjakana namaliny amin'ny hoe tsy ho zakany teo karentsika zany ary tsy satahorana zany satria tsy mafy no mipesta skolera de efa hery taona mahery zany tsika am'izao fotoan'izao de mbola manidy sisy tany Madagasikara. Taty amin'ny fanoherana no miteny am'le hoe tsy sevitra io fa tsy maintsy miditra amin'ny resaka vaksiny isika fa ny vaksiny no ahafahana misoroka an'ity aretin'ity. De namaly ny fitondram-panjakana ny am'le hoe zany vaksiny zany dia tsy de tsara zany ary ny hitondra takaitra zany araky ny efa hitantsika tamin'ny fanaovana vaksiny sesisesy tamin'ireo ady amina valina aretina samy hafa zay efa niainantsika teto Madagasikara tamina campagne na vaccination zany zay efa nolovaina teo aloha zany. De hoe misy reo fanafody zay nomany fitondram-panjakana zay fanafody zay tsy mety voapaka mola izy any avoaka satria ny vahoaka mihitsy tsy resy lahatra am'ilay fanafody nomany fitondram-panjakana. De io ny efarany tsy sevitra fa nanambara zany Premier ministre voaingana hoe tena tsy maintsy manafatra vaksiny tsika de ny teny moa izy hoe zao le vaksiny nefa ny hain'ny Frantsay sy ny reo sehatra samy hafa de fa manafatra an'izay vaksiny zay eto Madagasikara hatramin'ny Nations Unies zany zany hoe tsy afa-bela indray fanjakana am'izay. De eo zany zao am'izao fotoan'izao Deputera Amboasalama Emilien miteny an'le hoe laissez cancer satria efa akaiky sy atombotra ty raha ty raha ohatra zany ka tena miantehatra amin'ny fanjakantsika satria le fomba fiasa amin'ny fanjakana misy ny tsy manome antoka ho an'ny vahoaka hoe hiaro azy. Fa raha ohatra ka tsara ny fomba fiasa amin'ny fanjakana de azo antoka zany fa voary ny vahoaka de asandray zay mety satria raha ny fanazavana ny entin'ny Deputera Amboasalama Emilien zay de tena mbola lavidavitra le dingana zany ho amin'ny fahafantarana tsara ity variant ity kanefa ny fitsofoko zay variant delta zay de mafimafy kokoa reo no reo variant teo aloha zany no tokony hitandremantsika de io no nahatonga ny Frantsay sy mpitondra fanjakana Frantsay hoe tsy maintsy manao troisième dose tsika mba ho matanjatanjaka le immunité zany lay fiarovana. De hitantsika eo indray zany Deputera Amboasalama partir an'ity androany ity hoe mba voarain'le fitondram-panjakana ve izany lafin-javatra rehetra izany fa na izany naty zany ara de hoe misy zavatra marobe zay manahirana eto amin'ny raharam-pirenena mety afaka sotominao ihany zay raha mbola misy azony Deputera Amboasalama idirana zay raharaha zay fa hitantsika hoe betsaka ny lela vola zay azo tamin'ity resaka Covid-19 ty ary zao zany zao tsika de ho avy moa satria efa mandeha indray le communiqué hoe de azo lela vola amina miliary tsika le misy manko le iran'ny ankizy hoe avy mangataka iza de rehefa avy mangataka zany na de hoe tsy nitehatra mpamatsy vola ara mbola resahantsika zay rehefa avy eo dia andeha ny adefitra ka zay ny antony mahatonga hiteny am'le hoe tsy moramora ny atrehana an'izao raharaha zao kanefa na izany naty zany koa ny olana fototra zay resaka sosialy zay ny fahasalamana Deputé Amboasalama Emilien fa tena zava-misy koa ny endriky ny fanaovan-dalàna sy ny fitsarana amin'ny akabeany de mametraka zany hoe fanjakana ratsy tatana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra izany de eo ihany koa le resaka hoe violation na texte en vigueur zany raha fahitantsika azy ka ararotika ihany ny fisian'ny Deputera Amboasalama Emilien eto zany ny amin'ny hoe saodia mba manakambara am'izay koa ianao amin'ity resaka fahefam-pitsarana fahefan'ny fanaovan-dalàna sy ny resaka fanitsakitsahan-dalàna amin'ny akabeany ity zay mitarika daholo zany rehetrarehetra zany any anatina hoe mauvaise gouvernance. Misaotra betsaka na ameny fitenena na ary nitondra an'izay fanazavana zay namana Faniry mieritreritra matsy am'le teninao tao dia ny zavatra mitranga eto dia ohatran'ny manao effet d'annonce fotsiny le mpitondra fanjakana ary rehefa tsy miteny ny vahoaka dia ohatran'ny hoe mandeha ho azy amin'ny fotsiny le zavatra
ka tiako alohan'ny tenenako an'le anizako an'le amaliko le fantaninao tao dia tiako tenenina hoe ny amaranako an'ty resaka le ina mozy teo momba ny covid tya dia hoy za hoe ilaina mihitsiny ny fampitaovana ny séquenceroa mba ahafahana tena mijery sy miady am'ty covid-19 ty izany hoe ireo vola be nomena ny fanjakana edina amin'io zany a de tokony ampiasana amin'izy fa tsy atao fampandrina drisa fotsiny ary ny mampalelo amin'izy a dia ohatrany mahita ny fahatran'le malagasy le mpitondra de ohatrany hoe mandeha ho azy amin'ny fotsiny ary resaka adalana rehetra resaka ny atao hoe fanodikodoana-bola rehetrarehetra dia ohatrany lasa veran-javony fotsiny zany ohatra fotsiny zao raha tsy teny hoe resaka le 8 milliards d'ariary zao le tao amin'ny ministère ny enseignement le vidana bambao amin'ny mpianatra zay ataoko hoe mitondra inona le izy dia ohatra zaiko zao ny écran plat zay nisy resabe tao amin'ny ministère ny atany zany hoe raha manana fijery lavitra mihitsy zany ny mpitondra vatsakana zao ka tena tia vahoaka amaranako an'ty resaka covid tya de tokony atao zay azahoana ny séquenceroa mba anana ny vahoaka tsy anana vahoaka tebiteby amin'ny resaka ny fiasana ny asa andavanandro tadio tsara fa rehefa miahany ianao a dia tsisy ninona vitanao ary rehefa vadana salama sy ana salama no atao hoe ao aminao a de afaka manatanteraka atsaka ny sadavany a ny adidy sy andraikitrao ianao a am'izay rehetrarehetra atao manahak'izay am'le fantaininao tao resaka ry namana faniry a lalàna sy fitsarana amin'ny akabe de za miteny hoe eto zany a dia ohatran'ny mampimeo izy ny fiteniny ankizy am'izao fotoana zao a raha resaka lalàna sy fitsarana ary hiteny aho hoe raha ny lalàna faratapony eto amitsika ohatra lalany resaka hoe fitsarana avy momba lalam-panorenana dia ohatra mampime any satria raha ny lalàna avy fitsarana avy momba lalam-panorenana zany raha amoaka ny lalàna dia tsy tokony isy interprétation na misy ovana l izy a fa jerena fotsiny hoe mifanaraka ve io a amin'ny lalam-panorenana sa tsy mifanaraka fa ny zava-misy eto ane de zao hoe aiza misy lalàna hoe ovana kely fotsiny ty fa izao enao nefa lalàna faratapony amin'ny fitondrana ty tany sy ny fireneny ty de zany zavatra zany ve no eto no iainany eto ka ohatran'ny mampime ihany raha ny fitsarana avy mbo lalam-panorenana eto amitsika no resana satria na izy tena atao hoe aron'le lalàna aza lasa tsy mipetraka am'le zavatra tokony atao zany raha tsy teny fotsiny a ohatra hoe resaka momba ny 2011-03 izay momba ny inona mozy teo ny momba ny fanoerana dia lasa le tsy le tena hoe manaraka ny lalam-panorenana io a na tsy manaraka ny lalam-panorenana atao fa interprétendraroa arak'izay mety aminy tsy zany io izy zany hoe raha le mpitsara ao ary zany a dia tsy miteny hoe mifanaraka na tsy mifanaraka fa arakarak'izay eritreretinao koa za hoe tsy mety zany zavatra zany ka eo anatrehan'zany fanisakitsahana ny lalam-panorenana zany a de tokony eritreritra ny vahoaka fa hoe tsy itsony ty zavatra ty tokony ho tonga saina amin'ny vahoaka satria le tena fitsarana faratapony mihitsiny zany a rehefa jerena no mitarika amin'ny vahoaka mandehana amin'ny lalàna tsy izy
lasa misy firaisana tsy kombakomba amin'ny mpanatanteraka zany satria ny mpanatanteraka no mitady amin'iny lalàna zay manitsaka n'iny lalàna 2011 013 iny sy manitsaka ihany koa lay lalam-pandroenana tamin'ny 2010 mandeha de mandeha ny fotoanantsika député Rambosalama Emilia zay Rambo zay anarana nabodrabotra zany mino fa tsy tezitra am'zany député satria zay mihitsy ny fahafantarany be sy ny maro azy iny député Rambo zay le précision zay tena zava-dehibe zay ka alohan'ny amarana anazy député Rambosalama Emilia alohan'ny andraisantsika ny député Totsoa Andriamampandry za mino fa manakambara ihany ianao amin'ny teny 10 minitra vitsy lay fionambe ny mpanohatra zay everina fa ataontsika atoato zany hanitsitsika anjany zavatra rehetrarehetra zay tsy mety zay alohany tena marana anazy sy anovanao fanaovam-beloma mijery antsika am'izao maraina zao. Betsaka ny tiana mbola ho tenenina namana faniry fa io dia amaranako azy dia eto amin'ity le fiaonana zay ataontsika ato amin'ny fanoeran'ity satria tsy avela ohatran'izao ty fireneny ity fireneny rahamanana tia ary manana ndraikitra lehibe isika amin'ny filazana marina sy fitaritana vahoaka amin'ny lalana tokony ho izy ka eto azy zany de efa miteny hoe ty resaka momba an'ty fiainana ataony fanoeran'ity zany zay tarihan'ny filomarika Ravalomanana dia miteny aminareo fa tsy maintsy ho atao ty zavatra ty mba hanitsina ny fitondrana ny fanjakana satria firenena raha manana ty zavatra ty ka eto azy zany dia miteny hoe ny zavatra ny problème am'izao any dia tsy mandeha amin'ny lalana tokony izy ny mpitondra fa raha miteny any mpitondra dia any amin'ny be no alehany ka mila hiditra ny zavatra zany tsy hoe fanoerana be fahatany no atao eto fa tena fanoerana amin'ny tokony izy satria firenena raha manana ty zavatra ty ary ny fijerena vahaolana io erahandrehetra no atao eto fa tsy fijerena vahaolana zay asoantsy ny hafa siniky ny karazan'olona fotsiny ka hoy za hoe ho avy tokoa zay fiaonana erahana amin'ny filomarika Ravalomanana ny RMDM zay fa deto zany de fa miteny aminareo rehetrarehetra ato amin'ny boribory tany faefatra ny amin'ny fahavononana sy hiatrika an'izay fiaonana zay zany ka dia mbola betsaka ny tiana ho tenenina namana faniry kanefa moa raha malala fa mbola betsaka koa reo namana hiteny ary ameno an'izay tsy feny teo fa dia ny atao ngamba dia kopakopaka ho an'ny vahoaka malagasy indrindra amin'ny boribory tany faefatra ary dia mirary herinandro sambatra ho atsika rehetra ary amin'ny herinandro ambony indray miona raha mbola ho tain'Andriamanitra dia misaotra namana faniry mandram-piona atsika rehetra. Dia isaorantsika ny solombavamboaka ny Madagasikara Rambosalama Emilien zany niara-dalana tamintsika tao anatin'izay fanazavana feno de feno izay tao anatin'izay minitra vitsivitsy sy maromaro niarahana tamintsika izay io moa araka ny teny député Mambrabendriny tsisy loko politika io tsisy resaka fanavana amin'izy io fa ho an'izay rehetrarehetra zay mahatsiaro fa victime ho an'izay rehetrarehetra zay mahita fa tena tsy mandeha am'izay laoniny zao raharam-pirenena zao ary indrindrandrindra ho an'ireo papiriska ihany koa sy mpisitona lakolosy tairo fa tsy mandeha am'izay laoniny ty raharam-pirenena ty mitenenina reo mafy zao mifandehan'ny raharaha sy ny sisa tena ampiakary ny feo ampidiro ny vitesse sy ny sisa reny olona reny ihany koa dia tsy hompitaza fotsiny ary tsy azo lazaina hoe dia mpandrehatra fotsiny nareo fa tena acteur satria matoy anareo miteny any amin'ny tandrifo misy anareo sy matoy nareo milaza izay zavatra hitanareo rehetrarehetra zay de veritsika zany fa de iombonana ny tolona iombonana ny tanjona de zay hoe tena ametraka amin'ny Madagasikara araka ny tokony ho izay fa tsy de tena hoe ho viravirainy reo tsy niomana hitondra fanjakana ary de ho any an-davaka zany firenentsika zany am'izao fotoana zao tsika efa vonombonina ihany koa ary efa eto akaiketo ny député ny firaisana fahaenina na ny boribory tany fahaenina
dia ny député Totosoa Andriamampandry. Eto moa zany dia manaritra ihany ny fialantsiny zany satria raha ny tokony izy dia efatra be zao ny solombavambaoka tafaraka tamintsika fa noho ny antony ara-pahasalamana tampoka dia nampitondra ny fialantsiny zany ny solombavambaoka ny firaisana faharoa na boribory tamin'ny faharoa dia Randrena Stanislas na Rastany noho izay hoe tsy fahasalamana tampoka zay nahazo zay fa mampananteny izy zany amin'ny herinandro ambony raha tahin'ny tompo dia tafaradalana amintsika eto indray zany arak'izay fandaminana irahana amin'ny ekipa ny miara-manonja izay. Rehefa miresaka député Totosoa dia tena hianatra lesona indray zay satria mpampianatra mpikaroka mpampianatra ary zay ny nafinahitra hoy isika tamin'ny faran'ny herinandro hoe tohizo iny resaka tontolo politika iny satria na ny mpitondra fanjakana ange tsy fatany ny hoe ametrahany tongony hoe manao politika izy sa tsy manao politika fa raha ny zava-misy député Totosoa misy manao politika fa tsy mahay politika fa misy mahay politika fa tsy manao politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia le endriky ny fanaovana politika mihitsy ny somban'ilay tongatonga ho azy sy ilay tsy niomana hitondra fanjakana sy tsy niomana hanao politika satria rehefa mitondra fanjakana zany dia politika zany ny fanabeazana ny firenena ho an'ny fijerevana sy fitandrona zay fiainana voaka amin'ny akabeany zay ary misy norme zany arahany zany na norme demokratika zany na norme fanaraka ihany koa amin'ny endriky ny lalam-pandrenona amin'ny akabeany tsy mandehandeha ho azy zany rehetrarehetra zany fa député Totosoa rehefa mahita anao aloha tena manao asa soa ianao io voaingana nisy an'ilay tetezana namboarinao atao boribory tamin'ny fahenana nisy anao dia raha ny tsy litsofina regninay zany amin'izao fotoana izao dia isy ny famoran-jaza fao be ho tanterahana ny amin'ny boribory tamy misy anao ary dia atao efa name malabary ianao sy fanampiana ho an'ireo ray aman-dren'ireo ankizy ireo ataoko tsetsatsetsatry alitra zay hoe manao arak'izay tandrify azy sy manamaivana ny fahasarainany vahoaka satria raha ny eny amin'ny sehatra samihafa eny tsy latsaky ny 10 ny manapaka zaza iray ary voaingana no nisy zaza ny tapahana teo anivon'ny fianakaviana ray hetsiny naloha ka rehefa mba misy le famoran-jaza fao be député Totosoa manamaivana ny kitapom-bola nisy tokantrano zany rehetrarehetra zany arabaina ianao tonga somatsara miaino anao sy mijery atsika ary zao tontolo zao ho an'ny fandarina miara-manonja Andriamampandry Totosoa. Misaotra anao faniry nameny fitenenana ary mirahaba atsika rehetra indray manaraka ny miara-manonja ary ampifaliana ny rahantsika eto androany ary faly koa satria tena mitombo foana ny mpanaraka ny miara-manonja satria tena faly ny olona ary tena hoe resy lahatra ny olona amin'ny fanarahana atsika ary isaorana ihany koa ny solombavambaoaka rehetra fefa manao toy vakana hoe atrany ny solombavambaoaka miampy anao moa ianareo zay mpanetana sy isaorana manokana fa mahazo fankasitrahana manokana mihitsy izay amin'ny ataonareo faniry satria tsara ny famakafakana sy ny vaovao zay hoentina ho amin'ny vahoaka ary ny fanabeazana zay hoentsika zany ho an'ny vahoaka malagasy ary zay ny saorana ny tsirairay avy ary ara-paina daholo isika tsy hanavahana fa ny vahoaka malagasy rehetra na eto Madagasikara na eran-tany dia ara-paina manokana amin'izao fotoana izao. Mametraka fanontaniana anao amin'izay tontolo politika zay be mihitsy no ny teny hoe tohizo le fandalinana zay atao ao anatin'ilay izy ary resaka science politique reny resahana ary tokony hainy rehetra tsy tokony mpitondra hainy na hainy fa ny vahoaka malagasy satria tsy ary hoeny amin'ny université daholy ny vahoaka dia tsara zany ho azavaina sy ho fantatry ny vahoaka zay hoe fahalalana zany amin'ny fanaovana politika zay eto Madagasikara indrindra fa fantina ny mpitondra zay betabe ihany koa ny tsy mahalala dia zay no anisany mahatonga ny firenentsika ohatr'izao. Ny resaka tamin'ity herinandro tetsika ny crise de confiance zany hoe tsy misy tsony zany ny fifampitokisana eo amin'ny samy mpitondra amin'izao fotoana izao. Hitantsika eo fa na ministra IRD afa amin'ny IRD na ny député IRD betabe zao miady atrandro zareo amin'izao fotoana izao. Hitantsika nga reny amin'ny fahitalavitra reny ny député IRD mitifitra ny gouvernement mitifitra ny député ny présidence no mitifitra ary amin'ny tika député zany hoe zay le crise de confiance le tsisy tsony zany le fifampitokisana eo amin'ny samy mpitondra amin'izao fotoana izao na manao zavatra ary zao na ny resaka arabola na fitantanana dia tsy mipetraka zay fifampitokisana zay izany crise zany dia miteraka zavatra betabe matoa misy ny crise ara-sosialy
ny crise ara-politika, ny crise ara-toekarena de misy fond de crise ao, misy tena antony. Anisan'ny antony voalohany mahatonga reny crise sosialy sy ara-politika sy ny toekarena reny faniry de ny voalohany ny crise de confiance zay mipetraka. Zay nazavaiko teo. Eo ihany koa manaraka zay dia misy koa natao hoe crise de leadership am'izao fotoana zao. Ny dikan'izany de izao lasa eo amin'ny resaka fitarihana tsy misy hoe iza ny tena mitarika am'izao, iza ny manazava ny vahoaka, ohatra resaka vaksiny tokony mpitondra no anao modely iseho hoe atao vaksiny voalohany mba ho fitaratra ho an'ny vahoaka fa tsy nisy ngeteo eo amin'ny resaka fampandrosoana ihany koa tokony mpitondra no aneo amin'ny vahoaka hoe ity za mpitondra de tena hoe maneho lalana zay tokony irosoana ao anatin'izay hoe fampandrosoana zay, zany hoe ny zenkely hoe leadership io dia manoro ny vahoaka hoe izao ny olana miara-miosina amin'ny vahoaka ianao de mitondra ny vahoaka ho any amin'ny fampandrosoana, zay natao hoe leadership. Fa rehefa tsy vitany hoe mamory olona fotsiny anao mahasarika olona no atao hoe vrai leader, mety hasarika olona ianao fa tsy miteraka amin'ny olona any amin'ny fampandrosoana. Ary jerevintsika ny tolona rehetra zay nisy tamin'ny 1972 tamin'ireny 91 indrindra fa tamin'ny 2009 nisy olona teo voatarika ao de milaza ianao fa tena hoe zany ny leader, fa le tolona zay nataonao tsy niteraka tany amin'ny fampandrosoana fa zao natonga ny firenena faux leader ianao zay. Ka zay zany am'izao fotoana zao de misy crise de leadership zay eto amin'ity firenena ity. Ny mpitondra zany de tena tsy manana an'izay capacité de leadership zay zany ary tena zany anisan'ny tena fatiantoka lehibe mahatonga ny firenentsika am'izao fotoana zao. Ankoatra zay nakorozay koa de misy koa natao hoe crise de l'exemplarité am'izao fotoana zao. Ny dikan'izany de inona moa zany hoe tsy modely tsony ny mpitondra, tsy misy fitondrana tena mendrika zay atao na amin'ny fomba fiteny io na ny fihetsika io. Misy nge mpitondra ambony misy ianao tena mpitondra ambony any amin'ny présidence ministre miady amin'ny olona amin'ny Facebook misy olona mpitondra mpitatana voafidim-bahoaka voatendrim-bahoaka tena hoe miteny ratsy manompa ny olona amin'ny anao mantsery tsy modely tsony ianao amin'izany. Misy ianao mahita olona ny vahoaka de mangarika ianao miavina amin'ny olona ao anatin'izay tsy mampiseho modely ary voalazanao teo amin'ny maha-olom-pirenena ny mpitondra dia tokony izy mba mifampikasokasoka amin'ny vahoaka, tokony izy mba mampiseho fanampiana ny vahoaka toy ny asa zay tokony atao ny asa sosialy zay ho ataony papetabe ny mpitondra tsy maneho an'izay mazay hoe citoyen responsable zay na hoe olom-pirenena tompona andraikitra zay zany natao hoe crise de l'exemplarité. Manaraka izay ihany koa am'izao fotoana zao dia misy koa natao hoe crise de résultat. Inona moa zany hoe tsisy tsony le résultat ho an'ny vahoaka tsisy zavatra mampirapiratra terrain no ataonao zavatra hoe mitsangana ny hôpitaly manara-petra fa tsisy ninona ao anatiny, zany hoe any amin'ny sihatratra foto-drafitrasa tsy miteraka famokarana nataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao de zay tsisy résultat, tsisy zany zany hoe famokarana esan'ny olona mba ahafahan'ny olona miasa maharitra am'izao fotoana zao de miteraka zay crise resahako zay faniry no miteraka natao hoe crise sociale zay misy am'izao firenena zao, no miteraka ny crise ara-politika ary ny miteraka ny crise ara-toekarena. Ary zay zany zay ny tokony jereva ny mpitondra am'izao fotoana zao, tokony manitsy ny lalana izy hoe ahoana zany raha tiany mpitondra ny hoe tafavoaka, raha tiany mpitondra no toteny ho mamioditra ho arahany voaka ny teny ataony, raha tiany mpitondra nanafaka ny firenena am'izao sosialy zay tena mavesatra amin'ny olo zao ny fahasahiranana, ny resaka toekarena zay efa tena mitrotrongy amin'ny tany sika, raha tiany nisy ny stabilité politique de vahoaro reo crise ny resahako rehetrarehetra reo de makanytsika makany amin'ny fampandrosoana ara-sosialy, ny fampandrosoana ara-politika ary ny fampandrosoana ara-toekarena. Ary io ho toyany le ndresahako tamin'ny herinandro io de hoy za hoe ny olona afaka ny leader, ny olona hitarika ny tantana n'ity firenena ity de zay manana capacité de leadership zay tokony olona ao anatina parti politique, tokony olona ao anatina antoko politika averika an'izay satria ny olona anatin'ny atoko politika no atao hoe politicien. Fanaka betsahan'ny mpitondra nge faniry de politikara no misy fa tsy politicien. Inona natao hoe politikara zany de rehefa tonga fitondra ianao tonga tampoka ianao
maseza dia manao ampimamba ny arem-pirenena anao ary mianatra raha anao ao anatin'le izy zany de zay zany le atao hoe politika. Ny akabeatsampanao politika malagasy de politikara daholo fa tsy politicien, tsy mahagaga ny firenentsika raha tonga am'zao zao fahantrana lalina mahazo ny firenena zao. Mila fiomanana ara-politika io ary ny tena nay faniry dia tsy ambona ampanahitra tena matoa zay manao nyty politika ty ny tenako manokana efa niomana hatram'izay. Mila préparation politique zany na ny fitondrantenanao na ny faripahalalana zay nataonao, ny faripahaizana zay nataonao, ny fampikasokasoanao amin'ny vahoaka ilaina daholo nge zany ary eto ny olona anatina antoko politika ny sasany eto Madagasikara ny ataoko hoe 700 andreo mpanao politika ny atoko politika zay maro eto Madagasikara am'izao fotoana zao ny 700 de zao izy menakavy ana anatin'le antoko politika de manao conférence de presse kely na point de presse kely zay de anohana ny fitondrana zay misy hatram'izay io de mahazo seza kely na ministre na directeur any amin'ny ministère nefa izy menakavy ihany nao tsy zany le izy nao ny asana secrétariat reo olona zany dia olona voakarama mikarama mihitsy zany reo ny antoko no manakarama le olona reo ny team zao de misy an'izay tsara mihitsy ifaniry misy ny dirigeant misy ny permanent raha oberery anao de misy olona tena miasa ao isan'andro eny faravohatra anao de miasa ho an'ny atoko reo olona reo ary ny atoko no manakarama azy zany nge natao hoe professionnel amin'ny resaka parti politique manarak'izay ao anatin'ny aorinan'izay de misy koa ny atao hoe militant ao anatina parti politique. Inona moa reo militant reo militant reo dia reo olona manabe voly ny antoko reo zany le olona mandeha ny amin'ny faritra sy ny fokotany mampisy ny antoko ary mametraka ny rafitra any amin'ny atoko ary miasa ny atoko militant ny anaran'ireny ny team zao de manana zany militant zany zay mahatonga ny team ndratsana rehetra eran'ny Madagasikara ny fokotany ny commune ny district ny région de misy daholo natao hoe foko team ny militant zany ny mametraka an'ireny ao anatina parti politika koa dia misy koa ny atao hoe adhérent reny adhérent reny de ny mpikambana natao hoe adhérent manana carte ianao manana carte ty manana an'izay carte zay reny zany le hoe hoe adhérent reny ao anatina antoko de tsy maintsy misy an'izay ao anatin'ny atoko politika koa dia misy koa ny atao hoe sympathisant reny koa zany tokony tsy adiniko koa zany reny ny sympathie rehefa tonga ny fifidianana ohatra hoe mahafinaritra an'le atoko ny vision an'le atoko ny hevitry le atoko na ny capacité de leadership an'le atoko dia no atao hoe kokoa zany de misy ny atao hoe ny adhérent efa voazako teo de eo koa ny atao hoe ny sympathisant ny adhérent reo zany ny électeur ary efa mananandreo rafitra reo élément en'reo mpifaniry tsy maintsy ananana zany ao anatina antoko manana zany hoe dirigeant permanent ny militant ny zany ao anatin'izy akoatrany lefa nitenako tamin'ny herinandro hoe ny atoko politika de manana ny vision ny vina manana ny projet de société izy na projet de société amresaka social io na toekareny io manarak'izay faniry dia misy resabe am'izao fotoana zao na hainao manjery io na amin'ny gazety mahinontsika zao fa be da be hoe anova ny gouvernement ny fitondrana misy mifaneo exécutif zany marina zany fa misy no milay petsaka amiko zany zay napetraka dia tokony le masitsivana zay napetraka zany tsy micorrespondre tsy mifanaraka am'izay toerana zay nomena azy zay ianao nge raha nendry membre ny gouvernement zany raha nendry ministre zany ianao de tokony jerevanao aloha hoe inona ny faripahalalany le olona inona ny faripahaizany taiza izy nianatra manahoana ny fitiavan'ny tanindrazany ary iny olona iny ve dia efa ny sedrana zany hoe fifidianana izany fa jerevaka faniry fa era-tany ianao any amin'ny firenena mandroso na ny firenena afrikanina zay mandroso 700 membre gouvernement tange de olo mbo fidy daholy député daholy na sénateur
fa jerevo ny minisitra am'izao nge zara fa misy range eo ny olom-bofety ary tsy mahagaga ny filohany antemera-pirenena sy ny député namana hafa zay tsy mitovy firakevitra mitaky an'izay satria tsy malala ny marary ny olona le ministra zao ny mihitsy zepetra koa nge de zao hoe lasa le olona tendrena zany am'izao fotoa zao na ministra io na tompona andraikitra ambony zay tendrena de lasa olon'olona tendrindena fahatany le izy ao anatin'izay tsy manana zany hoe expérience politique zany ao anatina fitantanana tsy maina zany hoe administration publique zany tsy maina resaka zany hoe teknika fomba tantanana ny ministère zany ary olona tsy mikasokasoka ny vahoaka tsy malala ny olana ao anatin'le izy ny azany de apetrako any am'le masotsivana mihitsy le izy faniry fa tsy hoe tsy herideny ministra hoe tsy zao reo hoe matoa izy eo de ava aminareo reo nareo zao no mitondra olonareo reo fa za miady trano aza asiana resaka hoe tsy anay io na anay fa zaika zao atsy mitondra fa nareo saminareo ny ao fa matoa zany izy de le lasa misy ny incompétence ao am'izao fitondrany zao zany misy ny tsy transparence ao anatin'le fitantanana ao anatin'izay rehetra zay zany ny ambangovangana ny resaka politika raha feheziko faniry amin'ny akapobeana zany zay hoe ny olona zany tokony apetraka ao anatin'ity fireneny ity hitantana n'ity fireneny ity de olona nanoma tena olona manana faripahalalana ambony manana ny fahendrena manana ny fitiavatandrazana manana traikeva ara-politika ary olom-bofidy ny sedra ny fividianana no tokony hitondra sy hitantana ity firenena malagasy ty fa matoatsika ohatr' zao de zay teneniko zay nge ny zava-misy de tsy mahagakytsika raha miempotra sy mitrongy amin'ny tany zay mampanaelo sy mahonena ny vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao ny ray ho raisiko am'le krizy ny resahanao efatra teo député Tsotsoa satria tena mihaino tsara ny zavatra resahanao rehefa mpampianatra moa no miteny de tsy maintsy miheno foana zany satria misy lesina azo raisina marobe ao anatin'izay zavatra zay ny tombony ho antsika am'ty miara-manonjy ity tena misy zavatra marobe azotsika rahatovina zany ao anatin'izay le krizy na résultat teo zany tiako raisina satria ny problème fanjakana de le coup de luxe zany hoe ny anazy zany rehefa tonga ny 26 juin dia asiny jiro mamirapiratra eny Ambotsoroatra na rehefa 24-25 décembre dia eny Antaninarenina eny arehatra ny jiro eny Androva arehatra ny jiro eny Mahamasina na de misy marary ary eo akaiky eo CTC de manao feu d'artifice ny mpanamboatra ny toerana eny Mahamasina de tsisy problème zany rehetrarehetra zany satria le coup de luxe zany mila mirehitra jiro ny tanàna de veriny fa iny zany mahatsara sy mahapety an'zany fiainany voaka zany de veriny fa mihinan-kanina voaka rehefa manao izy am'le kianja ny Barea de veriny zany fa de tena ny isam-batan'olona de mahazo vary mahazo rehetrarehetra daoly ary milamina sy mihinan-kanina daoly zany ny zava-misy ihany koa anatin'izay coup de luxe zay de ozy ny fanjakana hoe na ratsy ary ho trano io fa lokony am'le lokony UEM de miteny izy hoe ny asa izy ary navita zavatra izy ary zany ny tena zava-misy am'izao fotoana zao ny fampiratiratiny ty ivelany fa le tena zava-misy amahana an'le olona an'le voaka sy le fiainan'le voaka tena tsisy zany zavatra iainantsika zany de raha miteny ianao zany am'le hoe ny crise de confiance ny crise de leadership ny crise na exemplarité sy ny crise na résultat dia tsy mahagaga zany ny olona nitendren'le fitondrana am'izao fotoana zao tsy misy résultat mihitsy hoentiny fa zao le mpitondra fanjakana tsy sa manala an'le olona satria ndraindray misy lafinjavatra ifamatorany am'zany olo zany na ndraindray ihany ko tratry ny lay mety olana politika satria aizany misy mpitondra fanjakana refesiny ny aty ambany zay tokony ny avany ambony ny mitondra le tiany vision fitondram-panjakana ka par rapport ny vision fitondram-panjakana de manendry olona izy tsy mahatateraka an'lay asa na mpanaovina azy na le mission le olona de anjaran'ny fanjakana manala azy fa mbola hitantsika amin'ny sehatra ny sehatra rehetrarehetra de matahotra le fitondram-panjakana anala an'ireny olona tsy mahomby reny de aty ambadika nefa misy élément de réserve be da be zay mety niaraka tamin'ny fitondram-panjakana kanefa no ariny teny andalana teny hitantsika zany ny ekipa miaraka amin'ny fanjakana nge afa raha ny zava-misy am'izao fotoana zao satria ry zareo moa ny eo amin'ny fitondrana raha tena mijery tsika tsy le ekipa 2009 ny ekipa 2019
ary tsy le ekipa 2009-2019 la ekipa hiatrika an'le 2023 zany hoe eny an-dalana eny de very be da be le ekipa n'le fitondram-panjakana ary tsy vita an'le very député Todosoa fa very koa le vision very koa lay inona zany lay tena hoe solidarité andry zareo de tsy gagitsika satria olona tsy nio mananao politikako olona tsy niomana hitondra fanjakanako de miezaka amin'ny regroupement le force ndray izy amin'izao fotoana zao satria fatany fa inona lizy hiatrika fifidianana rehefa kelikely ka rehefa hiatrika fifidianana de atsona daholo ny association sy ny parti politika mba hanamafy sy hanatevina an'le mpitondra fanjakana fa rehefa azo le seza de mamorona olona vaovao sy miimporter olona vaovao ary mikarika olona vaovao ivelan'le compagnon de lutte ndray le mpitondra fanjakana de tsy izay le fomba fanaovana politika tsy izay le izy ary zay le nahitsitsika nangalatsika fotoana mihitsy zany rehetrarehetra zany ny anarana fomba fanaovana politika ary nitondrany député Todosoa teo mazava nge zao ny ambaran'ny loi 2011-012 député Todosoa amin'ny article 10 hoe tout parti politique doit disposer de statut d'un siège d'un programme politique comprenant un volet éducation civique et développement. Manana statut, manana siège. Fa misy tsy manana siège nge am'ireo antoko reo hoe mety manana loatra any izy logement fa tsisy personnel ao miasa ao anatiny ao le permanent le resahanao. Mety manana siège izy fa tsy actif amin'ny membre ao anatiny ao. Ary tsy manana le programme politique le resahana teo zao ataontsika zao de volena éducation civique zao. Zay tsy ny vahoaka ihany mila mandray azy fa reto mpitondra fanjakana zay mampijabaka ny vahoaka anatin'ny raharaham-pirenena reto ary manova ny fomba fanaovana politika satria ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao dia lasa fikambanana tsotra zay hoe feno fikambanana be da be ireo ndray no mamelesona ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara nefa de ambaran'ny article 4 ao anatin'izany loi 2011-012 mifehy ny antoko politique zany hoe les associations culturelles et les associations simples ne peuvent pas exercer des activités de parti politique sous peine d'application des dispositions de la loi régissent leur statut. Mbola misy zany conditionnalité an-javatra zany vao tonga amin'izany hanao politique zany. De nefa misy fikambanana kely be da be zay lasa premier plan en politique de mandrefy ny fomba fanaovana politique de zay le etsonantsika hoe tsika mpisehatra politique tsika mpanao politika ny antoko politika zay manana fomba fijery politika zany ny tokony entsehatra satria rehefa tsy manao ianao de lasa ny hafa no misehatra azy tonga fiten'le mpanao politika naman'izay rehefa tsy tazainao ny zanakao de tazainy hafa rehefa tsy ampianarinao zanakao de ampianarin'ny hafa ary rehefa tsy omenao sakafo de omen'ny hafa sakafo zany no mapotika ny raharaha eto amin'izao fotoana zao fa ny fotoana moa mandeha député Todosoa ny zavatra ambaranao raha koa de mahalinany be sy maro fa fantatro fa mahafeny tontolo ara-toe-karena ihany koa zany député Todosoa zany ary zany raha teo dia anisany ao anatin'ny domaine zay iainanao isan'andro député Todosoa ndao aloha raha mba lalovana kely ty resaka sandam-bola malagasy ty satria zany dia mitarika ihany koa zany olana eo amin'ny fitantanana ny lafin'ny ara-toe-karena ary rehefa ny sandam-bola no menjera dia voakitika daholo ny taux de croissance ny inflation any amin'ny balance de paiement balance commerciale rehetrarehetra sy ny resaka devise sy ny resaka taux de pression fiscale maro be no voadona ao anatin'izany ka angamba everiko fa tsara toerana miplace kokoa ianao iresaka amin'ity fitotongana ny ariary ity satria amintsika amin'ny teny zao 4600 any hoany ny ariary ary ny dollara de eo amin'ny 3900 4000 ariary eo dollara ray député Todosoa Andriamampandry. Ya, marina mihitsy zay voalazanao zay anisany hita mandinika ny toe-karena mihitsy ny tenako sy ny ara-politika sy ny tontolo amin'ny akapobeany fa zay fitonogany ariary zay no mahatonga ny fahasaranana ny firenetsika amin'izao fotoana zao. Ezaka ataoko tsotra mora azo ny vaoaka ny zava-mitranga amin'izao fotoana zao amin'ny fitotongan'ny euro de hoe inona no mahatonga zany fitotongana zany ary inona no tokony ho ataon'ny fitondram-panjakana zany manoloana izany. Ny voalohany aloha dia nametatotra ny banque mondiale tamin'ny 2020 fa mitombo
1,400,000 nisan'ny olona mahatra eto Madagasikara. Laza koa izy ireo fa efa manakaiky ny 20% ny olona tena sahirana amin'izao fotoana izao, ary voatsela vao tamin'ity herinandro ity ny tatitra ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia nilaza kory zareo fa lasa miena $564 ny PIB zany eto Madagasikara. Tena kely de kely zany. Ary ambany mametraka mifantina moanao hoe inona zany nisy hava-mitranga amin'izay fito tonga ny ariary zay. Ny voalohany de zao midangana ny vidim-piainana, indrindra fa ny vidin'entana zany zay afarantsika any ivelany. Ary tsarovy fa plus de 70% nge ny entana zay jifaitsika malagasy dia afa ny ivelany daholo de jerevo fa miakatra daholo zany amin'izao fotoana zany noho ny tsy fahaizany fitondrana mifehy izany. Manarak'izay dia amin'izao fotoana izao koa ny zava-mitranga dia betsaka ny tokantrano sahirana amin'izao fotoana izao, mikakaiky ny olona. Ary manarak'izay koa dia miena ny fahefa-mividin'ny olona amin'izao fotoana izao, zany hoe ny pouvoir d'achat ny olona zany dia miena. Ny karama nefa sy ny vola miditra dia tsy mitombo. Miena ary nge ny karaman'ny olona zao miena zao. Nefa tokony ampitomboana mifanaraka amin'ny vidim-piainana. Ny tokony atao amin'izao ny asa mandrarahan'ny olona, ny fivarotana, ny asa tena. Zara fa mahita hoanina ny olona amin'izao, ny zara fa misy zany ny vola miditra. Zay zany zao ny zava-mitranga amin'ny ankapobeny amin'izay fitotongan'ny ariary zay. Inona zany no antony natonga an'izay fitotongan'izay? Ny antony natonga an'izay voalohany dia ny hena, de ny hena ny fanondranantsika ny vanilla ohatra ao anatin'izay, letchi ohatra, ny hena de ny hena. Eo koa ny hena ny fizahantany zay mitondra devizy ho atsika. Manarak'izay ihany koa dia ny katona reo orinasa vahiny lehibe teto Madagasikara toy ny Ambatovy ohatra. Reo zao dia mitondra devizy vola be ho atsika nge. Fa tsisy ny le négociation sy nataony mpitondra mba tsy katona reny orinasa maro, reny orinasa vahiny reny, dia zao mivokany ao anatin'le. Zany hoe le tsy fahaizany mpitondra mihitsy zany tena natonga an'le izy. Tsy mahay anticiper, tsisy paikady ialana amin'izany. Ary ny antony koa nampitotongana ny ariary zany teto Madagasikara dia tsy voafehan'ny fitondrana, ny fanondranana ny harem-pirenena antsokosoko zay ataony zay atao zany any ivelany. Tokony ohatra hoe ny volamena ohatra, aiza zao ny volamena 73 kilos amin'izao fotoana izao. Aiza zao le izy? Tao tsisy fanazavana tsony. Akoatr'izay nge misy koa zavatra fe alalony io ny bois de rose tsy mazava. Ireo pierre précieuse rehetra zay atao antsokosoko tsy voafehy zany, tokony ho fehezana zany zay. Zay zany anisany antony mahatonga ny fitotongan'ny ariary eto Madagasikara. Inona ary zany zavatra tokony atao? Ny fepetra zay tokony atao. Ny fepetra zay tokony ataon'ny mpitondra. Omamy misosokevitra ihany tsy maninona fa firenena iombonana ity. Rehefa teneniko ary mafisiko de izao nge tokony ataona atao zao ny tokony ataontsika, zao ny tokony ataonareo mpitondra ao anatin'le izy. Tokony ezahana ny tokony ho tonga eto Madagasikara ny devizy zay miantona any ivelany zay mbola sy tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Rapatriement. Zay zany tokony asina zay hoe fanjoina na suivi zany toy ny izay fanaraha-maso ny rapatriement de devise zay. Zay tokony ataon'ny fitondram-panjakana. Manaraka izay koa dia tokony asina fepetra entitra sy sazy maivaivay ho an'izay olona manao antsokosoko ny arena kibony tany eto Madagasikara. Manaraka izay koa dia tokony dieny zao dia tokony anao plan d'action ny fitondram-panjakana irelansena ny sihetry ny fizahantany. Tokony akoho anao plan d'action irelansena ny mpandraraha vahiny zay tokony apiditra sady mampiditra devizy ho atsika izy no mitondra asa ho an'ny malagasy. Manaraka izay koa
de tokony ezahana ny fanondrarana vokatra setana vita malagasy toy ny ara-malagasy toy ny vanilla ny ledsi zany a am'izao fotoana zao tokony ampiana zany ny olona manao an'izay vokatra malagasy zay ary manarak'izay a dia tokony manaraka sika ny norme ny kalitao mba atao tsara l izy a mba ahafahantsika reo olo reo a mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tokony ao anatin'izay a tokony mena fanofanana manaraka izay zany a ireo mpisehatra rehetra manarak'izay keo dia ny sosikevitra zay tokony ataony ny mpitondra dia tokony hosarotonytsika amin'ny fanaraha-maso sy amin'ny fankatoavana ny lalàna zay misy rehetra zany a amin'ny sehatra amin'ny zay miankina rehetra amin'ny fampidirana ny devizy eto Madagasikara ary manaraka izay zay nisan'ny tena lehibe indrindra faniry dia tokony ny fampiakarana ny ariary zany a dia tokony fametrahana ny tahirim-bola pirenena eto Madagasikara satria rehefa ampy ny recette de devise de afaka mitombo ny réserve d'or iainantsika zany a eto Madagasikara dia miakatra ho azy ny santam-bola ny ariary ao anatin'izay zany ny tokony ataonareo mpitondra zany tokony azavainareo amin'ny vahoaka zany no anisan'ny fepetra tokony ho raisitsika rehefa tsy hainareo zany de meo ny olona mahay azy besangeny mamahay an'zany be ny olona tietandrazana fa lizy na izy tsy hainy zareo zay faniry tsy hainy ny fian'izay a na hainy ihany fa modimy fanina fa mitsetritra ihany ny arem-pirenena no ataony am'izao fotoana zao tsara ho haitsika vahoaka malagasy koa zany hoe noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra zay paikady rehetrarehetra zay no teneniko zay zany a nahatonga ny firenentsika am'izao fotoana zao ary mbola averika ihany fa le crise maro ny teneniko teo le crise de leadership le crise de confiance ny crise de l'exemplarité ny crise de contenu zay tsy misy atao amin'ny firenena no miteraka makany amin'ny crise sociale sy ny crise ara-toekarena ary crise politika eto Madagasikara ny fiana zany faniry ny manarako ny teny koa satria efa manangasanga efa vonina ao a ny fotoana moa voafetra ny député fetra ao amin'ny 5e arrondissement dia tsy haiko ny tsy todika manokana ihany a ho an'ny vahoaka ny Ambohimanarina zay ny fidy araka voalazanao teo aloha fa ny tena dia miezaka amin'ny maha-olo-pirenena tompona ndraiky samy tena manao ny asa sosialy a manao ny fotodrafitrasa na tsy asan'ny tena ary zany a voalazanao teo a na ny tetezana na ny lalakely fanomezana reo zokiolona reo tanora ary tamin'ity herinandro ty zao a vao tamin'ny afaky maly a dia eo zany a zay didipotra fao be amanjatony maro no atao tao anatin'izay a nanolotra malabary ny tena koa faly daholo ny olona tao anatin'izay ho an'ny ankizy rehetra na ame fanampiana ho an'ny ray aman-dreny a ary rapitso asabotsy zany a no atao izay didipotra fao be zany ary tsy voazao nanao an'izay afaniry fefataona maro efa anatin'ny projet ako foana zany a nizay mampisy zay hoe didipotra fao be zay a ahafahana manalefaka zany a ny vesatra ny ray aman-dreny a zay tena sahirana am'izao fotoana zao ary averiko ny olona foana averiko amin'ny vahoaka fa tsy asany solombavam-bahoaka zany fa amin'ny maha-olo-pirenena ny tena noho ny famezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra ny tena koa dia tsy maintsy mizara koa ny tena ho an'ny hafa satria zay ny fisitsika eto amin'ny malagasy atsika ary maha-olona amin'ny makristianina atsika dia tsy maintsy mifampizara zay fameza-pahasoavan'izay ary ny ahy faniry a mahampiavaka ny tena manokana angambana dia tsy nifidy anay ihany no ampiko atao am'izany a fa be da be zao a fantatry ny vahoaka zany reo ray aman-dreny a zay atao iadidipotra zany any a fa misy nifidy ahy eo misy tsy mifidy ah fa tsy manavaka fa rehefa vahoaka izy ka mipetraka eo Ambohimanarina dia apiko daholo araka zay vitako a ary izay mivady a de zay hoe manao ny asa sosialy zay aloha mahasolom-bavim-bahoaka de fa zay asa sosialy zay navatarany olona ny tena maika moa fa hasolom-bavim-bahoaka ny tena dia tsy maintsy manao zay anjara brika hoentina anampiana ny fiarahamonina hoentina anampiana ny mpiarabelona amin'ny tena satria zay matodsoa ny totodsoa matony tena tonga eto an-tany a dia zay hoe anampy ny olona ary misaotra n'Andriamanitra lehibe am'izay fahafahany tena zany a manampy ny mpiarabelona izay koa dia mametraka
ny veloma mandra-piona ho atsika rehetra ary mbola mamerina ihany a ny fankasitrahana ho an'ny mpanetana ho an'ny faniry zay tiraina manokana mihitsy ary miresaka ny solombabaoaka maro a miresaka ny olona amin'ny fomba fanetananao faniry fa toizo fa relève ianao a amin'ny sazavatra rehetra na ny famafakana taonao a dia mipetrapetraka daholo a ary hita fa manan'olona ny miarira manonja ary ho atsika tanora dia ilainy zay fomba faneo hevitra zay a ilaina amin'ny famakakafahana ny fandalinana zay atao a na rafin'ny sosialy io a na ny toekarena io a na ara politika io a ary mbola isaorako manokana ny namana solombavambahoaka zay mafohy fotoana foana zay am'ty miara manonjy ty a na lehibe zany andraikitritsika dia tonga foantsika ao anatin'izay ary hitatsika fa solombavambahoaka raha iroa sisa no tsy niakatra ary na mitoko ry zareo député Rapekijana dia niantsona maraina afan'ny amparafaravola izy a dia nanafatra hoe mbalazao eo ny vahoaka fa ho avy amin'ny herinandro a dia député bogosy moa Rapekijana no fiantsona azy a dia ho avy izy amin'ny herinandro a satria misy ny mandefa SMS a ny député Natsirabe koa dia ho avy eo amin'ny herinandro a ary député Rastany dia mbola niantsoko teo a fa hoe ho avy a amin'ny lasinainy a dia efa ho avy ohatsy izy a hitondra ny anjara briko a ho an'ny firenena ary manao kopakopatanana manokana izy a ho an'ny 2e arrondissement koa dia mirary soa atsika tompoko a ho tena Andriamanitra veloma mandra-piona aza maty raha sy tonga amin'ny fotoana. Eny ara dia akasitrahantsika ny député Bogosy Toditsoa Andriamampandry amin'izay fandarana nataon'izay ho an'ireo fampianarana fanazavana samihafa dia tsotra angamba ny tenenina hoe bonne note prise monsieur le professeur monsieur le député amin'izay zavatra nambaranao zay fa zany miara-manonja tsy maintsy miresaka amin'izay zavatra tokony resahana ary mampianatra ianareo mpitondra fanjakana any eny tena itodiany ty adevitra ty satria ianareo no mila ampahafantarana ny zava-misy ao anatin'izao raharaha izao ary izany no andraikitry ny fanoherana efa nyresahako mihitsy zay nresahany namana tamin'ny fandarina sesese zay mbola ho avy eo reo namana marobe reo solombavambahoaka ry zay andrasantsika sy resahantsika dia zany rehetrarehetra zany ho an'ny fandaminana daholo zany ary zay ihany koa le hoe ny fiainan'ny firenena dia andraikitry ny rehetrarehetra zany eo anatin'ilay hoe tena démocratie participative zany ary raha tsy manao ny miara-manonja tahaka izao tsika fa samy mipetrapetraka any toerana misy azy amin'ny fotsiny dia manino moa zany hoe manositosika mandrambraby na sahala am'izany sy mitsetsetra fotsiny ihany fa tsy mandray andraikitra amin'ny tandrify atsika na hoe mitolona ao anaty FB satria zany koa dia olona amin'ny firenena amin'izao fotoana izao lasa tsy mahavita misehatra araky ny tokony sehatra araky ny tena hoe eny amin'ny toerana sy ny kanja ahafahana manao an'izany ny vahoaka atao anatin'ny vanim-potoana vitsivitsy fa dia mitolona ao anaty Facebook tsisy maharatsy azany fa ny fahafahana maneho hevitra dia efa nisy ange zany tamin'ny vanim-potoana rehetra ary zay ny antony nanaovan'ny sasany kianjan'ny demokrasia fa zao moa zany natao parka botanika izy atsoaty zany kianjan'ny demokrasia zany dia everitsika fa tsy maintsy manana kianja hitenenana foantsika natapenambava aza araky ny 2011-013 ny hoe loi mikasika indrindra ny statut de l'opposition dia tsy maintsy anana fompitsika satria na eo anivon'ny anteny meram-pirenena aza dia nkitian'izay fahafahantsika maneho hevitra zay ny ety ivelany-dray dia akatona amin'ny vavantsika tsy ahafahana na ny tongotritsika tsy avela iaingany amin'ny toerana zay ahafahana mifanerasera sy mifandray amintsika fa tsy maintsy manana fomba foana tadidio ny boky ny soratany François Mitterrand tao anatin'izay hoe resaka intellectuel zay manana izy mifanazavany hoe ino zany coup d'état intellectuel zany fa ny tao anatin'ny fanjakana dia tranony samy fanjakana zany ny soratany François Mitterrand zany satria nisy an'le crise de confiance tao anatin'ny fitondram-panjakana dia ny soratany boky zany hoe zao ny zava-misy fa rehefa nahita n'izany ny vahoaka frantsay dia nafantatra ny hoe mila fijoroana kay zao ka amin'ny alalan'ny sehatra rehetrarehetra zay ahafahan'ny joro dia mijoro ny vahoaka frantsay. Jerevo ny zavatra nitranga farany teo tamin'ny gilet jaune zay nahavita mouvement maro be ireo gilet jaune taiza ny mobilisation tamin'izany tamin'ny alalan'io Facebook io
fifanetanana tamin'izany ary dia mivoaka tamin'ny toerana misy azy hoe tsy kena ny ohatran'izao a ny resaka etra ny resaka lalàna mifehan'ny fiarahamonina ankapobeny aty a Frantsa ary dia mihetsika ny rehetra zany no mouvement gilet jaune zany za kory tsy miteny amin'izay resahana amintsika izay hoe dia miomakomanana mihetsika etse fotsika hoe rehefa tonga amin'ny fotoana foana etsehana rehetra dia mihetsika izy fa zao lay mpitondra mieritreritra koa fa tsy refesy mandidy na manana an'izay hoe tena hoe eo amin'ny fahefana sy ny voninahitra zay dia tsy anana an'izay hoe tena lalàna ifeazay fa de hoe ho ambon'ny lalàna izy na hipetraka anatin'izay hoe tena hanao zay daniny kibony de nefarany de hitantsika io aiza no misy an'Andriamatoa Sarkozy am'izao fotoana zao aiza no misy an Jacob Zuma am'izao fotoana zao Jacob Zuma ny ilay tena jeune militant ny ANC niaraka tamin'ny Mandela ary rehefa fantatra fa hoe i Mandela taoriana an'le convention zay namoahana azy tany amponja zay nentin'i Frédéric de Klerk tany Afrika Atsimo de fantatra fa omena mainty hoditra ny fitondrana amin'ny alalan'i Mandela de miprepare any Jacob Zuma Mandela fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Jacob Zuma dia natao maro ny azy ny vehivavy rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy dia nangorokarena ny nataony ary nanao kolokolo marobe fa rehefa nietsika amin'ny fitsarana tany Afrika Atsimo dia nampiatona an'izany Jacob Zuma zany araky ny lalàna mifehan'izany firenen'izany ary tsy vitan'izany fa nanokatra amin'ny fanadihadiana marobe na amin'ny trano fonenana misy an'i Jacob Zuma sy ireo tsena rehetrarehetra tsenam-barotra zany sy ireo loharano-karena zay hoe avoir illicite zay ho hitantsika tato lalàna zany de mivoaka ordonnance zany de ho hitantsika mahakasika an'izany ka izay zavatra zay mahatonga an'ilay fitsarana afrikana tatsimo nampiantso an Jacob Zuma fa ny sinobe ny Jacob Zuma moa tsy ny rara iny lay fitsarana fa finalement 30 minitra alohan'ny farana an'ilay lalàna izy no tonga nanantona ary dia nefarany amponja folohan'ny afrikanina tatsimo zany Jacob Zuma zany zao moa zany de Cyril Ramaphosa no folohan'ny afrikanina tatsimo mihetsika ny vahoaka ny Afrika Atsimo ary manao piazy manao fandrobana manao an'izay grève samihafa zay fa tsy mampiotsona ny fitsarana zany zany pression zany ary ny eo anivon'ny antoko ANC de miteny manao hoe tsy namolavola olo loatran'izany ny ANC fa tena nieritreritra hitondra fanjakana ny ANC ary zany ny toloman'ireo mpanao politika marobe tao anatin'izany ANC zany de jerevan'ny teo anivon'ny birao politika zany zay mety manao manifestation tany amin'ny toerana samihafa de mety nanao izy ary efa mety reze zany am'izao fotoana zao ka sarotry io mitondra fanjakana io mandalo io fahefana sy voninahitra sy vola io fa andraindray rehefa manao ohatran'izao nareo hoe statut de l'opposition de mety tahinareo sur mesure izy hoe zao aloha no mety aminareo satria mpitondra fanjakana nareo de matahotra amin'ny fanoherana fa rehefa tonga amin'ny fotoana hanoherana nareo de hitomantsy bababavy nareo hoe aiza le statut de l'opposition iny e fa tsy mety aminay ity statut ana opposition modifiena ty zany le raharaha zay le raharaha ary rehefa nanomanjavatra ny tolo ho amin'le hoe mila misaitsaina ihany fa ao arinao dia tsy maintsy misy foana lay fitodihan-raharaha ohatran'ireny ka tsy mora le mitondra fanjakana zay ny nambara teo zay zavatra zay ny mba tiatsika ampitaina ihany am'reto mitondra fanjakana reto hoe aza de heverina ho painsokorina voaka malagasy na toy ny painsokady ihany koa ny arena sy ny fananany ty voaka malagasy ity ka zay tiana anaovana azy sy zay tiana hitondrana azy de entina am'izay fomba rehetra izay député Fetra maromaro ny nambaranay teo arabany aloha tonga soa eto amin'ny miara-manonja indray ny député Fetra teo ny député Rambosalama Emilien ho amin'ny boriboritany faefatra efa nresaka izy nyresaka Covid-19 ny fahasalamana ny séquenceur moa tena nresahany teo de nresaka ihany koa izy amin'ny resaka fanaovandalana sy ty raharaha mpitsarana ity
satria nikitiankely le resaka ACC teo ny député Todsoa niverina ny resaka amin'ilay fomba fanaovana politika sy ny endriky ny fanaovana politika eto Madagasikara ary nytanisa ireo karazana krizy izy sy ny fomba fanaovana politika amin'le hoe politikara misy fa tsy ny politicien de nytanisa ny fisiany dirigeant permanent militant adhérent sympathisant hatrany amin'ny électeur izy député fetra de resaka amin'ny fitotongana ny arary tontolo ara-toekarena amin'ny akabiany de eto ndray député fetra amin'izao fotoana izao manakambara be satria io papangola anaty katsaka zay mivoaka babany avokoa nisy namaly député fetra le fanontaniana hoe ady vomanga ny Krijavola de nisy ny teny amiko ndray zany hoe sokatra ndray le adevitra iny ady voay amamamba ny Krijavola io tonga de ny voamaso ny pitsirina zany ady voay amamamba ny Krijavola tonga de ny voamaso ny pitsirina fa ay tsy vomanga zany raha misy fanazavana kely maromaro zany omeny namatsika député fetra manao tatitra kely am'izay aminao satria napetraka eo teto nyfanontenana de maro be mamaly azy arabaina aloha tonga somatsara ndray député fetra miaraba faniry dia miaraba ny mpanaraka an'izao fandarana izao voalohany aloha dia tsy hainy tsy saotra namana rehetra ny fandimby mampiaina an'izao fandarana miara-manonja izao sorana manoka ny faniry ary mbola mafisiko ny teny ny mpanabe Todsoa teo nanao hoe tena manandanja ary sorana manokana namaneto tao ny mpanao gazety Rina Rabe Mananjara tao hoe namany efa ny fandimby rehetra teto fa nisan'izany anankiray amin'izany manome aina an'izao fandaran'izao dia namana faniry zay tena hoe famakafakana tena voahomana manandanja ary tena misy oraisina ho lesina na ho an'ny rehetra na ho an'ny vahoaka manaraka an'izao fandaran'izao na ho an'ny mpitondra indrindrandrindra ka dia manamafy an'izay fisaorana efa natao ny namana rehetra teo mitondra ny tenin'ny mpandray anjara rehetra teto amin'ny miara-manonja manarakaraka zany dia alohany irosoko amin'ny famakafakana ny loha hevitra zay noetreretiko fa ho velabelarina sy fampizarana amintsika dia tsy hainy tsy hanao kopakopa tanana ho an'ny vahoaka ny boribory tany fahadimy zay nangataka izany koko ozy ny vazaha nareo any amin'ny boribory tany fahadimy toraka zany any ko mbola tsara ianareo any amin'ny faritra ambanja sy faritra avaratra iny dia nasy sava fa ho avy amin'ny herinandro iny ny fotoana izay hitondrantsika hevitra hifampizarana sy famakafakana aminareo makasika nyny faritra avaratra iny ary dia sady manao kopakopa tanana ny mampahery anareo ao anatin'ny fitotonga n'izao vidiny lavanilina izao tsy haiko ny tsy hiteny satria fantatra ny fahasairana ny voaka malagasy ary iray amin'izany ianareo any amin'ny faritra ambanja iny hoe tamin'ny fotoana ny fifidianana asa rahatsaronareo dia nanambara ny filoam-pirenena kehitriny sy ny mpomba azy nanao hoe aza mifidy an'izany kandidara valomanana izany fa hitovy amin'ny vidina pomme de terre ny vidina lavanilina io hitantsika io fitotongany eo amin'ny fitondrana ve ny filora valomanana fa nytanina no apetraka ay aminareo mino fa anjaranareo tsirairay ny mamaly an'izany ka dia toraka zany ihany ko any ivelany any kopakopa tanana ho an'le Ville Rose anareo any Toulouse dia kopakopa tanana dia mazoto manaraka ny fandarana miara-manonjy zay angamba ny fampidirana fa dia ny resako ny tiako entineto androany dia natoka hoe somary tampoka ara satria mety tsy tao anatin'ny fandaram-potoana fa misy moa ny fandaminana atao anatin'izao fandaran'izao dia misy toyany resaka sy famakafakana zay efa nataoko ihany tamin'ny ty herinandro ty tamin'ny fivanianana tamin'ny alarobia izy iny raha tsy diso ao amin'ny atao hoe fitsinjara-pahefana tena izy ihany tsy amin'ny lafiny ara-politika ihany io fa amin'ny lafiny ara-toekarena no resahako eto naveriko ny resahana zao le izy satria hitako fa manandanja ary lalana anankiray hoentina sy hitondra atsika azo antoka makany amin'ny tena atao hoe fampandrosoana isaparitra sy any fotiny ny décentralisation effective na zay le fitsinjara-pahefana zay dia sahako ny manambara eto fa raha tamin'ny fotoanandro nitondrany ny filora valomanana ary ratsy ny soparany sasany zay ty fahefana de efa nisandratra tsy toy izao ny zany hoe toekarentsika sy ny ara-tsosialitsika malagasy zany nefa moa zay no zava-nisy zay ny zavatra hitaka de alohany ihany na misy tsaroky ihany ty misy tsaroky satria mpanetretena isaoran'ireo le nandefa afatra toraka zany ko ny taty amiko na ray afatra marobe makasika an'le hoe ady vomanga tena marina fa tsy resaka tsisy resaka vomanga tao tsisy masona vomanga tao fa hoe ady voay any mamba saorako ny ray aman-dreny zoky zandry
ianareo mpandala sy mpahay zany atao hoe teny malagasy sy le voambolana izany satria afatra mono napetraka tamiko afatra ny napetraka tamiko tam'ireny mba eto any zao teny zao ary raha misy ny mbola ilana azy de afaka miantso anay ianareo mitondra an'zana eto anatrehantsika rehetra mba afahantsika mifampizara fahalalana satria ilainy zany indrindra fa teny malagasy no ezahantsika ho fantarana ny mombamomba azy dia hiditra amin'ny votoatiny am'izay ary mahakasika an'le décentralisation raha nisy tonga de atomboka am'izay l izy mbola miverina ihany am'ireo mpitrandraka maro compagnie minière ny tiako resahana eto raha nisy ny atao hoe afaka ny negosy afaka ny fanatrika tam'zany mpamatsy vola mpandraharaha iraisam-pirenena manana ny toerany mahizy azy teto eran'izao tontolo zao dia ny filora valomanana anisan'zany nidirany tam'zany mbola dainateky moa izy ny voserita taty arina izay mitrandraka any amin'ny faritry moramangy iny sy any amin'ny faritany ny toamasiny iny ao anatin'zany ihany koa ny QMM zay mitrandraka ny ilmenita any amin'iny faritra atsimo ny nosy iny any afaradofay de eo indrindra no tiako mbola mafisina ny teny sy ny famakafakany efa nataoko tamin'ny voalohandohan'ny herinandro hoe inona ny tombony mety ho azo inona ny ifandraisan'zany amin'ny atao hoe fitsinjara-pahefana tena izy tsara ampahafantarina tsika zay tsy mbola mahalala fa ny raha tonga ireny orinasa goavana anisan'ny goavana indrindreran-tany reny dia mitondra zavatra maro izy mitondra izy voalohany indrindra vola ho ampiasaina eto mitondra izy olona manana fahaiza-manao ho ampiasaina eto mitondra fitaovana maro izy ary ao anatin'zany fitaovana maro sy ny olona ny fampiasam-bola ataon'zany de misy ny fananganany an'le atao hoe satria mila fianarana rano zanany sy ny manodidina azy mila toerana izy ao anivon'ny fiarahamonina ahafahany miaina mba mitovitovy any amin'ny toerana ny aviany zay toerana fantatra fa firenena efa mandroso firenena efa tena atao hoe anatin'ny fandrosoana sy miaina ao anatin'ny fandrosoana dia raha ohatra izy ka mipetraka eto iro zany mpiasa izany dia tsy maintsy apetrany zany na tsy ao anatin'ny fifanarahana ara afa ny mbola resaka hoe fifanarahana natao fa izany zavatra rehetra apetrany zany dia afaka misitraka an'zany any koa reo praimona na any am'reo atao hoe tanàna kely faran'zay kely natao hoe fokotany aza mety isitraka an'zany any koa na ny ao anivon'le faritra ara mbola tsy resaka resa-bola ary mety isy fampandrosoana ary tena isy mihitsy zany ao anivon'le faritra itoerany zany s'implantevan zany orinasa mpitrandraka izany matonana ao an'zany ny filora valomanana tamin'ny fotoanandro nitondrany efa nitsinjo lavitra izy hoe io arena kibony tany sy arena maro anantsika io de tsy ho vitatsika nitrandraka an'io amin'ny angady na amin'ny lapelina fa volona mba tsy ilazana hoe amina milliard de dollars no ilaina takina ahafahana mametraka amin'ny toerany izany toeram-pitrandrahana izany dia ny fandinika izy ny fampiraharaha izy nisy nefa fitsirihana nataony reny orinasa nisy nefa fampiresahana nataony tam'zany orinasa maro izany ary samy teny ankehitriny fa io resaka beze toliara izay mitovy mihitsy amin'ny ataon'ny QMM io any am'zany faritra tuliara zany dia efa tetikasa tamin'ny andro ny filora valomanana izany ataoko hoe ny resaka soalala miresaka minéré de fer na hoe akoramby sa akora vy moa ny itenena anazy reny natao hoe tany amin'ny taona 2024 taorian'ireny fanokana-panjakana natao reny no fampirarana tamin'ireny sinoa reny reny moa zany be debe ny zavatra mbola tsy mazava fa ny tena tiako atongavana aloha ty ampanomboana ty de ny hoe naninona sy fanontaniana no mipetraka maninona ny miodikodina fa tsy irosona zao fitondram-panjakana zao ray voalohany indrindra io resaka fanovana raha tokony ovana ny kodiminiena fanatsarana izany maninona satria efa betsaka efa maro ireo orinasa zany izay miandry anomboka fotsiny an'zany fitrandrahana izany mba isitrahany vahoaka le arena napetraka andriamanitra ho azy eto amin'ity nosy misy atsika ity ao le fitamatamana ao mety tsy fahaizana ve ao le tsy fametrahana lara-pahamehana fa ary amin'ny zavatra mamirapiratra any amin'ny zavatra manaitaitra tsy hoe ratsy efa averimberina eto foana zany mety efa leo ianareo mety efa madilo ny sofinareo kianja manara-penitra zao manara-penitra rindrina fotsiny sy loko ny zavatra misy ohatra ny toerana fanaovana selfie zany fa alaindrony zany resaka kianja manara-penitra 7-10 tadio fa nifokotanerany Madagasikara nge namana faniry sy ianareo mpiaino de efa misy 9 sy ray aline ka raha 7-10 no asianao kianja manara-penitra gotin-drano anaty ranomasina ane izany de izay no irairainareo entinareo misehoseho
tsy zany le tena izy mijere lavidavitra kokoa mahaiza maka lesona mahatatesa tsikera mba enoy ny tenin'ny mpanohatra ary ny tenako eto de ao anatin'izany any isaorako an'ireo namana tapaka mpiaino ary ray aman-dreny anisan'izany ny filora valomanana zay nitondra hoe misy ny tokony hatsaraina ao anatin'izy ka dia ampanetretena amikitsipo no andraisana zany tsikera rehetra nentinareo izany satria mba ho fanatsarana fa ny fiainana dia fifampitaizana fifanakalozana fahalalana ka dia raisinay a amin'ny fomadio a ny fanatsarana sy ny tsikera entinareo ary tiana ihany ko fanindrina ihany ko fa eo moa nareo matiny ambonareo reo a engany mba tsy ho fatiny ambonareo nareo fa raiso ihany ko torak' zany koa mba sosikevitra ataonay anareo mpitondra ianareo no eo misy ny tsy mety ary marobe ny tsy mety maneke anareo tsikera raiso zay hitanareo fa tokony azo raisina oentina satria tombontsoa imbonany le malagasy a no samy katsahantsika rehetrarehetra tombontsoan'ny malagasy hoe dia makasika an'izay le resaka décentralisation zay ihany mialatsiny foatra miatsoromen oatra satria eny an-dalana eny a somary tsaroko ny teny namana faniry teo a torak'izany ihany koa ny afatra sy ny fampianarana nentiny andriamato profesora sady mpanabe toditsoa ny am'resaka hoe fanatsarana ao anatin'zany fanatsarana fiainam-bahoaka zany mila jerena ny resaka hoe ahoana ny itazomana n'zany sandam-boly zany ahoana ny ampiakarana ny fiainany vaoaka tafiditra am'zany ny resaka fitazomana ny sandany ariary satria maro ny entana zay mbola afaratsika zay tsy maintsy mbola vola vahiny no anafaratsika izany ka rehefa ohatra ka be loatra ny vola vahiny afaratsika ny filatsika vola vahiny be loatra ny entana de mbola tsy vokaritsika ary tsy vitatsika tatoerana ny mamokatra azy dia mitondra makany amin'ny fitotonganany zany ariaritsika izany iverenako ny resaka soalala tato anatin'ny 20 taona izao tany amin'ny fanomboan'ny tetezamita tamin'ny 7 dia azo razany hoe tany amin'ny $210 na $10 tany ny tonne tam'zany minerai de fer zany na le akoramby asa moa ny tena filaza azy fa alakotsiny raha misy diso akoramby am'izao tsika am'teny izao dia tafaverina am'zany vidiny nakoro iraisam-pireneny zany vidiny eo am'tseny iraisam-pireneny zany izany akora izany inona nefa ny zava-misy satria ray ao anatin'ny maro izay akoatry ny tsy mara-dalàna akoatry ny nampanjavozavo ny fifanarahana nataon'zao fitondrany zao tarian'andriamato rajoelina raha mbola nitondra ny tetezamity izy tam'zany de tadiditsika tsara fa nisy ny $100 millions atao hoe nividianany zany compagnie visco izany izay tiako ny milaza eto manambara etona fa tsy compagnie minière fa compagnie financière tsy mpitandraka zany tsy mpitandraka arenakibony tany fa mpampiasa vola ary am'izao fotoana zao matoa mihitsoko izany satria tsy tena nazava ny tena fifanarahana aiza ho aiza dolo ny zavatra nampanantena tao anatin'ny conception zany appel d'offre izany tao anatin'zany conception ny appel d'offre na famolavolanana zany le tolo-barotra izany na tolotra fifanekena de hoe misy ny zavatra maro amboarina misy ny fotodrafitrasa maro ajoro izay asony vahoaka ary mila mieritreritra koa ireo le mpitrandraka ireo raha tena mpitrandraka izy fa tsy maintsy mieritreritra izy ny amin'ny resaka hoe fomba ahoana moa zany no amoahako an'reto vokatra tato valin'izay dia tsy maintsy anamboatra lalana izy zany raha iny voalohany indrindra fomba ahoana ny anoranako azy eritreretina zany tsy maintsy na ho atsarainy le serana tsambo na anangana serana tsambo mihitsy izy mba hoetiny ahafahany mandray tsy maintsy anamboatra ihany ko izy toeram-panatobiana izany vokatra na akora vao nitrandrahany izany marobe izany rehetrarehetra zany miteraka asa eo am'le faritra na le fokotany na le commune araky ny resaka teo ho an'le faritany mihitsy asa sy vola miodikodina dia zay no miteraka an'le fampandrofony zay satria misy ny asa afaka mividy zavatra ny vahoaka afaka mampianajanaka ny vahoaka ary fotodrafitrasa tsara manaraka ny tena le tena fenitra iraisam-pirenena no apetraka zany orinasa goavana rehetra zany raha hitrandraka izy de araky ny teniko teo ihany maro reo orinasa miandry fotsiny ny anomboana ny fitrandrahana fa tokony apetraka tsara le fepetra ny olonan'zao fitondrahanympanjakana zao de izao eo izy aloha miodikodina eo makasika n'ity code minier ity ary oatra be fa maritra satria misy angeny fifanarahana sy ny pratika na fanao iraisam-pireneny fa nytadiavin'zao fitondrahana zao de ohatra anankiray raisiko de hoe rehefa ifampiraraha izy satria hoe arenanay malagasy io izay mijoro zay amin'ny mampitondra anay dia tsy maintsy miaro ny tombotsoany zany malagasy zany fa tsy zay nefa le tena zava-misy namana faniry iza no eto ambonin'ny tany mpampiasa vola anaiky
fa ny roapolo isanjato ny vokatra mivoaka avy ao am'zany zizimana toera-pitsandrahana izany a izy no nampiasa nytondra ny rehetrarehetra izy nitondra ny vola sy ny fahaizamanao izy nitondra araky ny teniko teo mitondra ny olona ny fitaovana nanangana ny fotodrafitrasa mandina izy ano anaiky fa ny roapolo isanjato ny vokatra te omena n'le firenena tsy sanatria manambany atsika malagasy araky ny teniko teo tsy vitan'ny angady io a de mitondra rataonao de mitondra lapelina fa mila olona orinasa goavana no mitrandraka izany ka zay zany efa anankiray a lesoka ao anatin'le tena hoe fifanatrehana na fampirarana tsy fahaizamanao zany dia samy laza eto fa ny rano filora valomanana tena kapokako ozy izy ary tena angadiny zany matotonga teto reo tamin'ny androny a mampatsiahy fireo mpitrandraka lehibe goavana eto amin'ny firenena am'izao fotoan'izao de fataro ry vahoaka manaraka an'izao fandaharan'izao fataro ry vahoaka malagasy ho anareo zay tsy malala fa tamin'ny andron'ny présidana valomanana ny nahatongavan'ireny teto ao ny serita ao ny QMM ao io bezeo toliary io a izay mbola misy olana am'izao fotoan'izao satria idira amin'ny politika loatra tafahoatra le izy fa anana lalitra le vahoaka tony reny namanana lalitra ny vahoaka tamin'ny sivy sy roa arivo hoe manao ampimamba ny arem-pirenena ny filora valomanana tena mampalahelo a tsika ory avamanana rehefa ny malagasy ny manangana orinasa rehefa ny malagasy ny manangan-javatra de lazaina fanangalatra lazaina fananodikodina volam-panjakana tiako ny milaza etona fa orinasa efa nitsangana talohany na be ny tanàna azy tamin'ny taona 7 izany orinasa vondrona tiako zany ary efa nananana izy azy a izany a tamin'ny fotoan'androny fa izay le fahatsapany fa manana didy izy eto amin'ny firenena ny mahatonga azy hoe de hiditra any amin'ny politika ahafahako a manampy bebe kokoa satria efa ampy azy a ny ataoko hoe fananany a de zay nga mafanazavana tsotsotra tsetsatetsa tsy aritra de raha iverenako kely any resaka fitrandrahana alohany verenako ato amin'ny namana faniry anapasina ny resaka any maninona no asina resaka politika foana raha voaty resaka ty any amin'ny resaka négociation rehefa tsy hainareo ndana manatina filora valomanana ahoana ny tokony fampirarana am'zany orinasa goavany zany inona ny mety ho tombotsoany andaniny sekilany inona ny mety ho tombotsoany vahoaka ao anatin'zany fa raha mbola ireo na ny mpamatsy vola na ireo mpandraraha izay efa miandry sy ireo mpandraraha efa niasa nandritra n'zany fitondrana valomanana zany dia nilaza mihitsy fa raha tsy ny mbola nisy mpitondra toy ny filora valomanana na ay nandinika sy nijery lavitra nametraka an'zany hoe politika matotra nijery lavitra ahafahana tena hoe mitsinjo sy manatsara ny an'ny fiainany vahoaka malagasy any nahatonga azy ireo ny tena satria matetika izy ireo any am'le miteny anglisy moa fiaviny de hoe the best of the best zay ianao président valomanana ny qualifien'ny olona anao hoe the best of the best ozy izy dia hita ny filora valomanana zany raha jerentsika mahakasika an'ireo firenena tena nahita tombotsoa tam'zany ary zany no lalana saika nitondrany ny filora valomanana izao firenena zao matotonga tamin'ny fito isanjato ny fitombony arikarena tam'zany fotoana ary rehefa natao zany zay le projection hoe raha nitombanana izany mety ho fitombony arikarena zany tam'zany fotoana dia tokony ho tonga a 2 chiffres na hoe isa anakoroa 2.0 isanjato faniry 2.0 isanjato no saika fitombony ny arikarena tamin'ny raiky foana 2.0 sy 4 arivo raha navela nitondra teo ny filora valomanana aizy tsika am'izao fanontanina no apetraka aminareo mpiaino aizy isika am'izao satria fifanaratsiana fampialonana fialonana ny nahatonga an'ireo olona ireo a nanongana tam'zany fotoana zany dia miara-manefa itsika mianakavy indrindra nareo vahoaka tsy mandady arona miara-manefa miara-mizaka an'zany isika ka mila tonga saina le vahoaka mila samy laza satria adidinareo ihany koa eto anivon'ny firenena no milaza no mitaky ny zavatra hoe ity tsy mety a izay mba mitaky fiainana tsaratsara kokoa namana fanirika dia ohatra ray farany ty fa saiko mpitaiky teo fa adiniko mialatsiny a ohatra nomena anareo mpiaino manahoany zany Australie zany efa hitan'ny filora valomanana nanao zany satria atao hoe pays minier zany toerana tena misy fitrandrahana nahatonga azy miroborobo toy zao misy azy am'izao fotoana zao manahoana ny eo Afrika Atsimo io andrefatsika io manahoana ny tany Congo ny olana ny tany Afrika sy ny firenena tany Afrika fotsiny de izao tsy nety a le fitantanana zay mo tsy idirako lana fa resaka politika izay manana rena-kibony tany a tsy azo tsinitsinoavina mihitsy keo zany Congo izany fa ny olana dia izao ny mpanao politika no lasa mandoto ny sain'ny vahoaka tao anatin'ireny zavatra eny ka le arena raha fantany fananana na solika izy nananana vato izy nanana rena-kibony tany hafa dia tianareo fihinina reny ho an'le faritra misy azy iny ka nahatonga azy nanangana milisy nahatonga azy zany hoe ho an'ny tanjony manokana
ka zay zany mizahatra anapalahelo so ihany fa mbola tsy tena nisy ary tsy nisy zany teto am'ty firenetsika ity fa zany rehetra zany tokony ametrahana ady hevitra ary raha manana finiavana mariny zao fitondrany zao ampandroso an'ity fireneny ity manova tanteraka ary miaino atsika eto amin'ny nivony miara-manonja miaino ny avany amin'ny tiako madagasikara na nisolo maboaka ty miaino ny avany amin'ny RMDM sy ny vondrony mpanohatra satria misy ny zavatra azonareo raisina misy ny zavatra azonareo raisina ary mahatatesa ianareo tsikera ho avy am'zany tsika amin'ny herinandro fa ny androany moa zany a voafetra ny fotoana efa amin'ny manana fefakadiny maherikely hoe sy tsika ka dia anao tombanesaka ireo raisitsika tsirairay reo ministera reo de ho resahantsika tsirairay a mahakasika any hoe aiza ho aiza iza misy ny tokony hotazomina ve torohevitra ho anareo izany a fa nitanjonay a tsy misy afa-tsy ny hoe tombontso imbonana ho an'ny vahoaka malagasika dia aloha averina any amin'ny namana faniry a mba hisofla kely ny tena fa izy moa zany a afa ny fatanorana sy ny rehetrarehetra fa iza manao a manaiky anao zay namana faniry ka dia averina any aminao ndray ny fitenenana aloha hitondranao fa makafakana sy toy an'zao resaky zao député fetra fa ho am'le décentralisation teo zany a satria nge ny lalàna no miresaka am'zany eo anatin'ny constitution amin'ny alalan'ny CTD na ny collectivité territoriale décentralisée de ny CTD moa zany a raha ty le constitution zay nataondro zareo tamin'ny folo sy roa arivo ty a de any amin'ny faritany zay tokony isy ny chef de province sy ny mpanolotsaina an'zany a de ny chef de région sy ny mpanolotsaina an'zany a dia ny commune ny fokotany zany de tsy tafiditra ao anatin'lay CTD sy lay collectivité territoriale décentralisée ka zay no mahazava-dehibe alohan'ny hidirantsika am'le lafiny toka reny satria ho resahantsika ty resaka fivorina idaza hoe nisy 1 milliard 100 millions de dollars azotsika ty de tena mitefatefaka mihitsy de tena manao ny communication mafy ny nivon'ny fitondram-panjakana hoe tsika ny sambany nahazo vola be nefa arakaraka ny vola be azo no maritana fahatrany lay firenena anankiray vo resahantsika zay rehefa zao prosaka lay décentralisation resanao manko a zay misy ny tena tokony aina n'le commune zany a sy le faritra zany satria mbola tsy mipaka tsara le satria raha ny ambarany ny andininy fa 770 am'zato anatin'ny lalam-panorenana député fetra hoe inona reo resorsa ny collectivité territoriale décentralisée na le fidiram-bola zany a de ao zany le produit des impôts et taxes voté par son conseil et perçu directement aux izy au profit du budget de la collectivité territoriale décentralisée. eo ihany koa ny hoe la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes aperçus au profit du budget de l'État. eo ihany koa le produit des subventions affectées ou non affectées consenties aux izy par le budget de l'État. na ihany koa le produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la collectivité territoriale décentralisée na les revenus de leur patrimoine si les emprunts zany titsika tenenina am'zany le nresahana teo hoe lalovan'ny fitarihan-drano lalovan'ny tombontsoa mandeha anatin'ny toerana ray misy vokatra mialo amin'ny toerana ray tokony misy revenu zany mienjera ao am'le commune le ao am'le faritra fa raha ny zavatra hitantsika am'izao fotoana izao dia mahavarina raha ny kalitaoan'ny safira no mivoaka tao ilakaka député fetra ary samy nahatsiarotsika hoe misy an'zany andranon-dambo zany tamin'ny fotoanandro tany ngeny no piran'zany tany amin'ny 1770 tanoany sy ny hoe lasa nisy tanàna vaovao teo ilakaka teo fa tena mbola sahirana le polina ao am'le tanàna satria le revenu zany lay tokony tombotsoa ara économique zay tokony hosotrahana zay de tsarako ny izy de tsarako ny tokony izy zany marobe le tany raha hitanisa tanàna zao tsika ohatra zany zao de hitanisitsika zany zao tsara tanàna misy karazana vato misy volamena hitentsika mahaiva tanàna misy karazana vato misy volamena misy karazam-bato marobe raha hiteny zao tsika hoe any Fianarivy be Ambohitromby laty zany lalany zany mazany zany lalany zany fa zao misy arena-kibony tany eo fa le fokotany le toerana le commune de sahirana raha mitanisa ndray zao tsika hoe ahoana ny any am'zany ambinany telo zany marantsitra lavitra be zany enina amby kilometatra marantsitra vily izy fa misy arena na ambany tany eo na misy an'le arena keo ao am'lay vokarina lay produit vokariny vaoka fa tsy mbola miaina tsara na de tokony andeha tsara ary le tontolo ara-toekarena any am'zany ranta be zany any am'zany hoe commune manam-boloso zany raha miresaka tsika am'zany hoe voilengo zany
any Fianaravo Atsinanana zany raha miresakitsika tanàna marobe zany dia misy arena daholo satria ny zavatra tena tombony ho an'ity Madagasikara ity député fetra de zao nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana vao mifo maraintsika sanatria ny resaka député fetra de mamany eo ambonin'ny pétrole zany hoe ao ambany tantsika eo de misy tena arena ngeza be ao zay le trandrahantsika zay hoe manana an'izany etsika misy volamena ao misy safira ao misy rubis ao misy émeraude ao misy karazana vato misy volamena ao zay le zava-misy matoritsika matory eo ambonin'ny arena fa zao le malagasy dia ampahantrainy le endriky ny fitondram-panjakana sy ny fitantanana azy de lasa tompo mangatakatina dia potehany toe-tsaina zay le nambarany député Todsoa teo hoe tena ny fomba fanaovana politika de te handamy masianovan'izany araka ny tena tokony ho izy tsika araka ny zava-misy amin'ny akapena raha misy anapiny député fetran'izay alohan'ny ideratsika le hita 20 io satria io moa zany ny vaovao lehibe de ho resantsika rehefa aveo marina mihitsy zay ka mbola amafisiko ny ataoko hoe votoatiny famakafakana zay nentiko teto manamafy an'izay le hoe maro ny toerana miandro trandrahana eto amin'ity firenena ity mba hahafahan'ny vahoaka misitraka an'izay le hoe arena no men'Andriamanitra teto zay fa le fiananan'le mpitondra le kajikajy ataon'le mpitondra sy le mpanao politika fomba fisainana fanaovana politika teto amin'ity firenena ity no mahatonga an'le vahoaka mantra ary tsy resaka fa tsy le obèse tuliara maninona no avelanareo ao maninona ny rebrebenareo reo vahoaka reo fa avelanareo iaina ao anatin'ny fahantrana lalina nefa tokony hisitraka an'izany zany faritra manodidina ny toliara izany dia mandeha ny mpanao politika milaza fa aza miditra amin'io anareo fa misy lavaka mangotanatana efa 10 metatra no ho avelan'ireo le mpitrandraka reo rehefa miala eo izy mitovy an'iny zavatra trandrahana neritreretino trandrahana ho toliara sy nefa trandrahana ny afaradofay samily menita no eritreretina any dia taizany misy hoe lavaka navelan'ny QMM matany tsy misy zany fa fandrendrehana saim-bahoaka zany io nge mbola ho averinao rehefa azony le akora neritreretiny ho alainao za akory tsy miaro eto tsy malala mpitrandraka ana ray ara tsy manana fahalalana makasika izany ny tenako fa vokatry ny fanadiadinana tao sy ny tena fitsinjovana fieritreretana ny hoe inona no mahatsara ny fiainan'ny olona any Toliara inona no mety atsara ny fiainan'ny olona any Tomasina any amin'ny faritra Atsinanana iny no tiako tenena fa tsy Tomasina irery amina resaka hoe misy ny grafita zay miandro fotsiny koa no trandrahana misy ilmenita ria Toliara sy ny any faradofay misy ny resaka kobalta sy anna ty amin'ny faritry Moramanga ty fa ny olana de le mpitondra ihany foana namana faniry le fahavononana le tena finiavana le fahatakarana n'le hoe lahara-pahamehan'ny vahoaka satria zavatra tsy ho vita amin'izao mpitondra reo mandrakizay nge zany hoe décentralisation effective no anangana amina fokotany anankiray zany hoe sekoly tena manara-penitra fa tsy araka olazainy io toeram-pitsaboana tena manara-penitra satria raha ondry zanak'ireny olona ireny raha zanak'ireny cadre na re mpiasa mila sekoly ary toeram-pitsaboana tena manara-penitra iraisam-pirenena izany vo afaka s'implanté izy na mipetraka eo amin'izany toerana zany izy izay zany fisitrahan'le vahoaka ponina rehetra ao ny fahatongavan'ireny reny fa anjarantsika mpitondra anjaranareo mpitondra no mahay minegosy araky ny tengy toe mianara mandalovany amin'ny filora valomanana rehefa tsy hainareo hoe maneke ho an'ny tombontsoan'ny malagasy fa aza maty ny ambonareo io ambonareo no afaty an'ny malagasy iray manontolo ka izany rehetra zany ary ny farany de makasika ny soalala reny de tsy mazava reconception tany amin'ny conception an'io zavatra io tamin'ny appel d'offre de 100 millions de dollars nividianan'le compagnie Visco an'le zavatra de napanatany zao nefa aiza izy namana faniry nanamboarana natsonjombe ny fantatray de nanamboarana fotodrafitrasa zay hitanao tsy tena lahara-pahamehana fa eo akaikina ihany misy an'io atsonjombe io ary raha ohatra mbola tsy namboarina rio mbola betsaka koa mpanjifa sy nampiasa ny toerana io fa tato io de tena aingo tanàna fotsiny tena hoe aingo tanàna no misy an'io zavatra io ka zay rehetraitray nanomboka 5 sy 4 arivo de tsy hitan'izao fitondram-panjakana zao mihitsy atao hoe lahara-pahamehana dia mipita amin'ny resaka fanontaniana teo amin'ny resaka hoe fandiniana tany ny tena mampomeo anatin'izao zavatra ao ary mampalahelo dia ny vavana tao raha ny fanatrika sy tamin'ny filora valomanana ireo kandida farany tamin'ny fiodinana faharoa de hoe tsy mila isika mpamatsy vola vava re zany mahamenatra ny vava tsy atao betsaka andre matofoloa fa ny mamerina azy otrao nefa ianareo tsy te halala firifiry ny toy izany firifiry zany teny tsy tanteraka na hoe ianao no ataoko filohan'ny mpanohatra de nefa aiza sanatriny zany za tsy akan'le hoany fa sanatry lazaina fa hoe teny ratsy etondray hoe miazakazaka toy ny tsy fantatry tsony fa dia nakany de hoe tena mirehirehiny ray ny 1 milliard de dollars 1 milliard 100 millions de dollars ay tena mbola misy ambony ara 1 milliard 100 millions de dollars tsy mbola nisy nahazo an'izao ainareo zay
fa aiza ny fiatraika an'izay aty amin'ny fiainana voaka malagasy mijere lavidavitra kokoa mihoatra nyty lohan'orony ity ianareo araky ny teny frantsay mijere lavidavitra fa dia ho hitantsika eo indray moa apopoaka indray zao ny fitsenana ayayayaya ny laharana miamidina hatrany fa minao fa efa gisitra isika zao hoe ka dia za tsy de tena mbola nanaraka akaiky mantsy raha makasika an'iny hoe dia ny filoam-pirenena tany Abidjan iny misy an'izay ihany nireko ny atsipriany tsy de tena fantatra loatra fa eo ianao namana faniry a sady mpanao gazety manana ny maizy azy a mpikaroka vaovao tena tsy azo atao tsinitsinina mihitsy ka dia ianao no angatahana hitondra fanazavana makasika an'izay satria raha ny tenako manoraka de tsoroko fa tsy tena mbola nahiny vaovao mihoatra an'izay le hoe nahazo an'izay ndray ontsika dia araky ny teniko te manavesatra ihany nefa trosa asa ampahany firy am'izay moa no tena fanampiana tsy averina ampahany firy am'izay a no tena fanomezana ampahany firy a fa dia ho hitantsika indray moera oereo rehefa avy eo i tsy maintsy ho tonga am'izay satria ny reo mpanohana ny fitondram-panjakana zany ao anatin'ny compte no nahitantsika an'izay hoe vaovaomafana nahazo 1 milliard 100 millions de dollars atsika de niezaka ny aino ny onjam-peo-pirenena tamin'ny maraina ny confirme an'izay vaovao zay zany ny manahirana koa manko a député fetra rehefa mivoaka ny filoha teo aloha de matetika zany alohan'ny voany zany a ary fomba hafanao zany de manao valandresaka ao ampanao gazety ateny Ivato de rehefa tonga avy any ivelany a de manao tatitra vahoaka malagasy fa tao anatin'ny fotoana maro zay a de misy lasa tsiretsaika ary tonga tsiretsaika na officiel na tsy officiel io fa tokony foana zany a tokony hazava mivoaka malagasy satria dia misy ny apahambola zany a am'ireny fivoahany reny a dia ny vola mivoaka malagasy lesika zay no nahitatsika ray manontolo mihitsy zay no mivoaka malagasy ray manontolo zany diana firenena sy ny mpanarady zany 1 milliard 100 millions de dollars fa nosotomitsika fotsiny ao anatin'ity resaka ity zany ato anatin'ny page ny président de la République de Madagascar zany a dia marobe ny resahany eo ya trésor zay fa no namoandro zareo an'izy ity fa sombony fotsiny nataony entre guillemets no resako ato zany mbola sy entre guillemets aloha zany fa ray de hoe ao anatin'le tatitra de hoe miray feo am'ireo firenena afrikana ihany koa Madagascar mba hahatratra 100 milliards dollars ny famatsim-bola hita 20 ho an'ny Afrika raha toka no vinavinaina ho 2.7 milliards dollars izany zany hoe ny taky ny fampiakarana zay famatsim-bola ny da ho 100 milliards de dollars izay zany fa tsy 92 milliards de dollars zany ny firenena afrikana de ny ray feo an'izany Madagascar satria nanomboka tany amin'ny 1960 de taty amin'ny 460 milliards de dollars nefa natokany ny da zany hoe le rantsa ny banque mondiale tamin'izay famatsim-bola zay zany dia ao anatin'ny légume an'izay zany hoe le hevitry ny fitondram-panjakana am'izay zany le sany ato hoe mila mifametanana isika andresy ity crise iraisam-pirenena ity ary ny fiara-miasantsika amin'ny da no fitaovana anisan'ny hafahantsika ahatratra ny fanamby napetraka hoy ny filoha Andry Rajoelina ay ve mila n'lay sehatra iraisam-pirenena ihany dia ho averintsika zany zao ao anatin'izao fandaharana zao le feo an'Andriamatoa filoha lay tamin'ilay fiaonany tamin'ny mpanao gazety raha sy diso teny amin'ny onjam-peo nisy vivahany nisy TV plus tamin'izay raha efa vonina ny teknisiana de aleo aloha mba ho atao vavolombelona zany adevitra zany ty resaka nataony ny filoha-pirenena tamin'izy vao ho kandida ka nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety raha vonina ny teknisiana de afaka mandatsaka izany avy hatrany am'ireo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteheratsika raha mbola mifanampiana avy any am'ireo firenena reo no antenatsika ampandrosonany Madagascar de za milaza anareo fa na afaka na am 2030 na am 2050 na am 2060 tsy androso mihitsy i Madagascar tena ninitsika analefy iny oronam-peo iny député fetra aleo ny vahoaka ny vahoaka ny tsara ny tsara gouverner c'est prévoir tsy mahazo miteniteny foana zany de maika azo fanjakana azy mila pezena daholo no mo mila pezena daholo ny endriky ny communication rehetrarehetra tao
fa tsy nieritreritrany hoe mba hazona an'le fanjakana Sy hazona de- fon'ny vahoaka. fon'ny vahoaka dia anao révolution tena hoe atao anatiny ianao na resaka ara-toekarena de hoe marina nefa zany ny ilaindrehetra ho fanjakana mahavelo tena tsy heteritra andrehetra satria trosa aide dans ny iainantsika fa zao raha mbola ao anatin'le fahantrana lalitsika de mila mipeze tsara am'izay satria mbola ifamatorana mpamatsy vola daholo ny endrika ny zavatra nankarama mampiasa mpanjakana nareo alefa any atsimotsitsesa satria zay mbola alefa an'le communiqué atao am'le pagen'ny présidence ny république hoe le samy filoam-pirenena ko re tetika asa lara-pahamehana napetraka ny fitondram-panjakana hoentina anatanteraka ny fiarendohan'ny faritra atsimo Madagasikara anisan'izany reo tetika asa fitarihan-drano lehibe sy reo tetika asa entina hanarenana ny toekarena miompana ny fampivoarana ny tanora sy ny vehivavy namana teknisianina mba ho fantatry ny vahoaka de iangavitsika avere mifandroandray le tenin'ny filoam-pirenena zay kandidata am'izany fotoanandrano milaza fa tsy mila an'ireo mpamatsy vola reo na bailleur traditionnel tsika raha metehitra am'ireo de tsy ho tava vahoaka tsika na 2030 40 50 60 io nefitsika avy mangataka izahay avereny kely namana teknisianina mba ho raiky tapisaka tsara anatin'lay sainy vahoaka malagasy zavatra zay am'ireo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteheratsika raha mbola mifanampiana avy any am'ireo firenen'ireo no antenantsika ampandrosonany Madagasikara de za milaza anareo fa na afaka na am 2030 na am 2050 na am 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara tefitefetra ianao angamba nomeko fitenenana fa zay mifandehan'ny raharaha zany zava-dehibe satria rehefa tsy nanatrika an'le tany frantsika satria hoe firenena bokatrosa amin'ny makany haitsika zany ny azakazaka ry Abidjan Côte d'Ivoire am'le Idavin de tefetra misaotra na amin'ny fitenenana namana faniry ary efa tonga amin'ny fotoana moa tsika zany amaranana an'izao fandaran'izao nefa alohan'ny amaranana ny faraisam-pitenenanay dia tsy hainy tsy hametraka fanontaniana manao hoe maromaro ianareo ny nanatrika an'iny tao anatin'ny efitrano raha nitatsika teo maromaro ianareo ny mpomba sy mpanoana n'izao filo zao tamin'izy mbola kandida misy an'ireo tanora maro bogosy manjakely rehetra teo arin'ireo inona no mba hevitrareo trareo manoloana ny reny tenin'ny filoam-pirenena reny satria fa filoam-pirenena izy am'izao fotoana zao ary tsy io ihany fa maro be mifampanantenana nataony matonareo nipetraka teo de vavolombelona sy olona resy lahatra ianareo fa anao zavatra io filoa io aiztsika am'izao fotoana zao toraka zany any koa ianareo mpanao gazety toy izany ianareo vahoaka malagasy rehetra zay nandre sy ny aino ireny fandarana tao amin'ny ainao manjery ireny atsipiny tady iny tandroky ny omby atsipiny teny eny ampomy mahalala samy misaitsaina hoe tato anatin'ny 80 taona iza no nanao kobaka ambava iza nanao mialatsiny am'le fiteny fa tena fitenina tanora sy any de hoe toraka bilao fa tsisy ohatra zao raha mbola mpitondra ny fandimy tato anatin'izay 80 taona nitondrana zay tsy efa toraka bilao fa toraka janty mialatsiny voatry ny vazivazy nitondrako azy ka dia efa tonga amin'ny fotoana moa namana faniry amaranana ny fandarana dia faly mbola ifankahita amintsika amin'ny fotoana manaraka hitondra hevitra sy famakafakana vaovao indray mba tena hoe afahan'ny mpitondra mandray ny fanapaha-kevitra tokony raisana ary araky ny teninao teo hoe mba andanja lanja tsara ipeze tsara na ny mo na ny teny na ny fampanantenana hoe mila fahaiza manao io mila fiomanana le mitondra ka mifantana mipetraka hoe niomana hitondra marina ve izao mpitondra misy eto amin'ny firenena malagasy izao ka de ao anatin'izay no ametrahako ny mandra-pionandray atsika rehetra manaraka ny fandarana miara-manonjaka dia samy tsara amin'ny manaraka indray tompoko ny vahoaka malagasy no mandray zay fanontaniana zay napetraky ny solombavam-bahoaka fetra teo zay hoe tena araky ny tokony izy hoe ny zava-misy am'izao fotoana izao ary araky le nyresahana teo hoe tena tanteraka ny fampanantenana nitazona ny teny nomeny sy nataony ve zany fitondram-panjakana zany isika vahoaka zay masy mandidy zay voalaza ny lalam-panorenana fa tena manana zay andraikitra lehibe zay tena andrianina izay no mandray sy afaka mamaly izany
ny atao miara-manonja dia adiady sy fakafaka ary maome reo loharano sy ireo vaovao zay tsara ho fantatsika sy tandrify atsika dia ifampizarana amitsika menakavy noentina ny fandarina tamin'ity anio ty zany mba ifampizarana ihany ko reo tsara ho fantatra eo amin'ny tontolo ny fampianarana kapiany mihitsiny zany ny endriky ny fanaovana politika sy ireo zava-misy na ny fahasalamana izany sy ny raharaha ary raha toe-karena mamarana indray tsika amin'ity zoma ity zany tapotra ny herinandro ary dia mirary fara ny herinandro mahafinaritra ho atsika menakavy ary dia mafitaso ny herinandro isika rehetra ary dia hiatrika indray ny herinandro vaovao iny reo zanantsika hiatrika ny fanadina mpanjakana afaharoa eo amin'ny ankapbeany zany dia ny BEPC dia hanaovana ny fankairezana ho anareo ray aman-dreny ny mpianatra sy ho anareo mpianatra zay hiatrika izany dia manova famerenandesina tsara ary dia miezaka ny tsy ho taitaitra miatrika izany fanadinana izany ary dia azadino ny mivavaka fa ny vavaka dia manova zavatra ary mitondra fitahina lehibe zany vava izany rehefa miteny ao am-pomandrakariva satria dia zava-dehibe ny fianarana zany tomplasy tompivavy niaraka tamintsika reo teknisiana marobe nanampy tamin'ny tenako tamin'ny fanetanana ny solomamoaka Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny faefatra Rambo Salama Emilien député Rambo ny solomamoaka Madagasikara voafidy teo amin'ny boribory tamin'ny fahenina dia Andriamampandry Todsoa député Todsoa ary ny solomamoaka ny Madagasikara tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy dia ny député Fetra izany niaraka tamintsika izy ary namarana izao fandarana izao anaovana kokoa sy fisaorana ho atsika malagasy maneran-tany ihany koa nanjoy ity miara-manonja ity makasitraka tompolahy makasitraka tompokivavy